fanasine itopane ubanao matakarive Atau tararau lumiasa Marot karasa pandara nabulu nawan sikya Maraina siya tuamu Denatik nimiyanku Engiraiatu Dimani sanaru Denatik mirado Sirsi panasina Makyurna prepanaina Panasine itupane ubanao matakarive itupane ubanao matakarive itupane ubanao matakarive arak'izany feokena famantarana zany a dia hiasina raha zafinandriana no miaraka aminao a eto amin'ny fotoana ny jery sy fanasina mivantana eto amin'ity toerany ity dia faly miarabantsika rehetra na ianao izay manaraka ny tokantrano a manaraka ny onjam-peo jery sy fanasina izay rahantsika marjefy aina amin'zato tebokaotra manona fiadanany tombo ihany koa mitsika rehetra zay eto amin'ity toerany ity a ozy izy ny ten'andriamanitra hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany a no sitrapon'andriamanitra amin'ny kristy jesosy a dia sorantsika an'andriamanitra lehibe tamin'izay rehetra efa tanteraka tao anatin'izao mifankalazana ny fahatelopolo taona izao dia miarahaba antsika rehetra koa tratrany tsingeritaona antsika rehetra tao ny andro voalohany a ny andro faharoa ny andro fahatelo a ary ny amin'ity anio ity misy ten'andriamanitra vakiko a tao amin'ny jaona toko fahavalo a dia ny andininy na amin'ny telopolo dia izy izy ny ten'andriamanitra hoe koa raha ny zanaka no ahafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo ka mino aho fa amin'ity anio ity a tena hoe anafaka anao jesosy a satria tsy hidina mivantana eto izy fa tsy manao na inona na inona izy a raha tsy milaza amin'ny heviny amin'ny mpaminany mpanompony a ary mampiasa mpanompon'andriamanitra izy ka ao anatin'ny fandahara-potoana izay rahantsika eto dia ao ny vavaka ao ny hira fiderana ao anatin'izany ihany koa ny tenin'andriamanitra izay tondrany mpanompon'andriamanitra atsika Pasteur Mahandry RAHERIVAHATR'AINA mitondra ny loha hevitra hoe tapao ny ozona mianao fa hiasa mahery aminao amin'ny jesosy amin'ny teny ity satria araka ny teny tao hoe tsy manao na inona na inona andriamanitra raha tsy milaza ny heviny amin'ny mpaminany mpanompony a ary ozy koa ny tenin' jesosy hoe izay mino ao izy izy amin'ny jaona 14:12 izay mino ao dia ny asa ataoko nataony a ka nafaka anao jesosy androany a ho voninahitryandriamanitra mialohan'izany dia ozy izy ateo anatin'ny fandarana fandaram-potoana vavaka izay ataontsika toa tsy tahaka ny fivoriam-pokon'olona fa teny hoe misy fanatrehan'andriamanitra ilona ao anatina fiankofantsika ilona ao anatina fiderana ary mino fa misy anjara hafatra misy anjara famangin'andriamanitra ho anao amin'ity anio ity a raha isitsika avy hatrany ao anatin'izany mpanompon'andriamanitra izay apiditra antsika ho fanatrehan'andriamanitra tain'andriamanitra tao amen manasantsika rehetra hitsangana amin'ny anaran'i jesosy a loa tsika hitehaka hofandraisantsika ny voninahitry ny tompo a sy ny fanatriany eto amin'izao toerana izao afaka mitehaka mavenao androany satria jesosy no omentsika voninahitra halleloia dia mamerina ny fiarabana antsika rehetra amin'ity fotoana lehibe dia lehibe ity a amen fotoana izay iaonanao amin'andriamanitra ary rendez-vous an'andriamanitra aminao koa androany dia manasanao a iarahaba ihany manodidina anao amin'izao fotoana izao a dia teneno izy hoe andray fanafahana avy amin'ny tompo ianao androany
tsofrano izy sady mino anao no milaza an'izany aminazy. Lazao hoe andray ny anjara fanafahana ao amin'ny Jesosy ianao androany. Andray ny fitahiana avy amin'ny Jesosy ianao androany. Alleluia. Zay mino manao amena mafy, zay mino itehaka mafy ho an'i Jesosy. Alleluia. Alohan'ny vavantsika dia ndao iarahantsika mamaky ny salamo 7:1. Dia anatin'ny famakiantsika ny salamo dia angatahako ny olona rehetra izay tonga eto androany araka iretina mafy amin'ny finoana sy amin'ny fandresen-dahatra n'izany salamo izany dia hivavaka isika avy eo. Iarako vantsika ny salamo 7:1-5 amin'ny anaran'i Jesosy. Misaorany Jehovah ary fanahijo ary izay rehetra ato anatiko misaorany anarany masina. Misaorany Jehovah ary fanahijo ary aza misy adinonao ny fitahiny rehetra, izay mamela ny elokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavitra ny ainao tsy hidina ny andavaka, izay manarona famindram-po sy fiantrananao, izay mahavoky soa ny vavanao, ny fahatanoranao mody indray toy ny any voromahery. Ho tanteraka aminao anie izany androany. Amen. Tsika anaratra ny tanantsika amin'izao fotoana izao dia hisaotra an' Jesosy. Afaka mivavaka ve ianao amin'izao fotoana izao dia hisaotra ny tompontsika. Inoko fa manana antony hisaorana an'Andriamanitra ianao amin'izao fotoana izao. Aoka ho amin'ny fofeny fifantohana tanteraka no hisaoranao an'Andriamanitra. Angatahako izay rehetra manatrika eto amin'izao toerana izao ho tafiditra tanteraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia hivavaka hisaotra an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Afaka averinao ilay salamo toy tsy maninona misaoranao a Jehovah, misaotranao a Jehovah. Ianao izay namela ny eloko rehetra, ianao izay manasitrana ny aretiko rehetra ary mbola anao an'izany androany. Ianao izay nanafaka ary mbola nafaka androany. Ianao izay niasa teo amin'ny fiainako ary mbola miasa eo amin'ny fiainako androany. Afaka manandratra ny feo anao ve ianao androany dia hisaotra an' Jesosy. Afaka manandratra ny fonao ve ianao ny tananao dia hanome voninahitra azy. Laza hoe misaotra Jesosy satria fantatra fa eto amin'ity toerana ity hanovanao tanteraka ny tantaram-piainako androany. Izay mino dia afaka misaotra an'Andriamanitra sady ny amin'ny zavatra izay ho ataony eto. Misaotra an'Andriamanitra tahaka ny efa nahazo. Ho anao izay marary misaotra an'Andriamanitra tahaka ny efa sitrana. Ho anao izay voajeja misaotra an'Andriamanitra tahaka ny efa afaka. Ho anao izay ao anatin'ny faharesena misaotra an'Andriamanitra tahaka ny efa mpandresy. Ho anao izay anatin'ny famaizinana misaotra an'Andriamanitra tahaka ny efa mandeha mazava sady. Misaotra an'Andriamanitra tahaka ny mino androany. Lazao hoe Andriamanitra misaotra anao ny amin'ny famindram-ponao. Ianao namindra fotamiko, ianao namela ny eloko dia mbola tonga eto androany ary andray avy aminao amin'ity androany ity. Ianao ilay mpamindra fo. Alleluia. Lazao ianao namela ny eloko. Saotra Jesosy. Tamini fitiavana. Lasi je miankuka. Eto aminao izay tompo. Manome voninahitra anao. Eto aminao. Alleluia. Fanamelona ny fitiavana. Nanarina. Tompo misaotra ny amin'ny famindram-ponao. Ianao namela ny elokay rehetra. Ianao natoy izao anahy. Matombola entinay androany. Lazao hoe namela ireo eloko.
tamin'ny fitiavanao afaka mira avetsika ilazy miankoka eto aminao ao tompo sotra Jesosy fanamelona ny fitiavana lazao ihany hoe miankoka ao tompo Alleluia atao mpoko ny sotra Jesosy lazao hoe tompo manaja anao eto zay androany manaja ny fanatrehanao eto zay Jesosy sotra ny amin'ny famindramponao zay tsy landritra teo amin'ny mpiainanay sotra ny amin'izao fahafana mijoro eto anoloanao sotra ny amin'ity fotoana zay anaovanao zava mahagaga eo amin'ny fiainanay ity dia mbola ilazy zay androany mbola iankoka eo anatrehanao zay androany tompo halleluia mbola levoninahitra anao zay satria fantatra efa hiasa ianao fantatra efa nafatry ianao fantatra efa aneo fahasoavanao nanarina afaka mbola mihira mafy enao am'izao fotoan'izao lazao hoe miankoka ao tompo miankoka eto aminao lazao hoe mandrakizay afaka mahazo toerantsika amin'izao fotoana izao dia sainisainy fahatsaran'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao saino zany androany Jesosy ho tsara teo amin'ny fiainako ianao ianao ilay tsara sady mpanao ny tsara ary androany dia manaiky an'izany natsika hitondra ny fotsika hiondrika eo anatrehan'Andriamanitra dia samy anaiky an'izany fahatsarany zany teo amin'ny fiainatsika araka ny tenin'Andriamanitra amin'ny fitomanina toko 7:22 ny famindrampon'i Jehova no tsy nahalandritra atsika fa tsy mitsahatra ny fiantrany isaory Andriamanitra tompo misaotra ny amin'ny famindramponao aho lazao hoe raha tsy noho ny famindramponao Jesosy dia tsy tahaka izao tsony aho misy olona afaka manaiky an'izany ve eto androany hoe Jesosy eo raha ny famendrehako raha ny famarinako lamba mihosin-draha eo anatrehanao tsy azoko alahatra eo anatrehanao akory zany Jesosy fa famindrapo fahasoavana avy aminao mbola hijoroko eto aminao androany lazao hoe Jesosy eo miaiky ny famindramponao aho tsy haiko hoe takatraovy zany famindrampon'Andriamanitra zany raha lasy anabavy raha nomendrika atsika senao dia ny fahaverezana mandrakizay raha nomendrika atsika senao dia ny fahafatesana mandrakizay fa ny famindrampon'Andriamanitra dia io ianao fa tonga eto amin'ny fanatrehany dia lazao hoe misaotra tompo ny amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izay hiainako misaotra tompo ny amin'ny famindramponao izay mbola namela androany atsika nandra-tanana dia ho averintsika ny famereny fiverenana zany iry zany miankoka tompo miankoka eto aminao zay Jesosy
fanamelona ny fitiavana nanarina na lazao ihany miankoka eto aminao zay tompo eto aminao Jesosy halleluja raiso ny fideran'ny mpanomponao raiso ny fideran'ny olonao halleluja halleluja amen amen tikanao resy lahatra amin'ity teny ity hoe anao zavatra eto ny tompo androany ohatrany tsy resy lahatra zany amenanao zany hoy hoe anao zavatra eto ny tompo androany rehefa ny tompo manao zavatra dia tsy le arak'le eritreretinao amen tsy arak'le fancalculenao tsy haiko efa nioma anao ny anatany antrano anao zavatra tokoa ny tompo dia nanana ny limitinao ianao manana le eritreretinao ianao ohatra zao ny zavatra ho ataon'ny tompo zao ny zavatra nangatahako dia mety zany le ho ataon'ny tompo fa Andriamanitra tsy olombelona fa iasa tsika no mangataka sy miandry zavatra amin'Andriamanitra amin'ny façon atsika olombelona fa Andriamanitra rehefa miasa dia tsy miasa amin'ny fomban'olombelona fa miasa amin'ny fomban'Andriamanitra miasa amin'ny herin'Andriamanitra dia averiko aminao ihany anao zavatra eto ny tompo androany ary ianao no anaovan'ny tompo zavatra androany tsy ny eo akaikinao fa ianao amen tsy le any an-trano fa ianao zay mino manao amenna mafy ho resy lahatra ho an'ny tompo amen lazao hoe Jesosy eo mino an'izany a fanaovanao zavatra androany lazao hoe Jesosy eo raha misy olona eto androany anaovanao zava-mahagaga voalohany dia za lazao hoe Jesosy eo raha misy olona eto mino fa mpanao fahagagany ianao dia za Jesosy eo raha misy olona mino eto androany fa hanasitrany ianao dia za raha misy olona mino eto androany Jesosy fa hanafatra ianao dia za zany Jesosy hoe hoy ny tenin'Andriamanitra aza matsiaro ny lasa na misainany taloha indro izao efa hanao zava-baovao ka ankehitriny dia efa miposaka zany any anefitra nanaovako lalana ary any amin'ny tany lao no asiako ondy lazao hoe raisiko zany Jesosy lazao hoe tanteraka amiko zany Jesosy afaka mivavaka venao amin'izao fotoana izao dia hanambara hoe Jesosy hoe tsy misy zavatra tsy hainao atao tsy misy zavatra zay tsy vitanao Jesosy lazao hoe Jesosy hoe efa nahita zavatra be deibea impossible fa efa nivahanao zany efa nandre fijoroana vavolombelona be deibea fa nanao zavatra ianao lazao hoe Jesosy eo androany dia mbola mino ny fahaizanao ny zavatra rehetra raha anabavy eo amin'izay tsisy azo aleo izy ny iratsika manao lalana izy eo amin'ilay tsy fantatsika tsony manokatra lalana avy any ambony Andriamanitra indro izao ny Jehova Andriamanitra ny nofo rehetra mo misy zava-mahagaga zay tsy haiko fa lazao hoe Jesosy eo hainao ny zavatra rehetra mino an'izany a Jesosy lazao hoe Jesosy eo hanao zavatra eo amin'ny fiainako ianao androany afaka vonina amin'izany ve ny mpino rehetra tonga eto androany afaka vonina amin'izany hanao zavatra eo amin'ny fiainanao zany ve Jesosy halleluja lasika fa Andriamanitra mahay manao ny zavatra rehetra ny Andriamanitra izay ivavahantsika dia araka ino sika fa mahay ny zavatra rehetra izy ary lasika misaotra anao zay halleluja sai nunyabe di fitiavanao fanatubuna tunafufunaina tsy misy tsy nomenao tsy nomenao matiaro sambatra enikiny fitaina nony famindraponao mahitanyerin'ny fifalina ka misaotranao zay miny dia araka anandratra ny tanany dia hiary lazy mahay manao ny zavatra
Andriamanitra mifakakana zany Andriamanitra ao ary piasa aminao zany androany amanao ihany androany mahay manao ny zavatra tafatoetry amen tamana mifanasehanao zay Jesus asadrato ny feoanao dia ary laza mahay manao ny zavatra rehetra mahefa ny zavatra rehetra zay tsy sain'olombelona dia ain'Andriamanitra atao aminao androany zay tsy vitany olombelona dia vitany androany halleluja lazao fa mahay manao ny zavatra zava-managy amin'ny fiainany tompo dia hitehaka mafy ho an'i Jesosy izy halleluja misandraka Jesosy fa namasinao mihino zay fa miasa eto ianao miasa eto ny herinao fa namasinao misy olona eto androany tonga eto miaraka amin'ny etaeta lalina
fanamasinao misy olona eto androany miandrandra fanafahana, miandrandra famonjena. Misy olona tonga eto androany miandrandra ny fahagagan'Andriamanitra. Rehefa mijery ny fiainanao ianao dia ozy ianao hoe tsy ho possible atsony, fa eo ianao Andriamanitra no manao ny fahagagana. Fanamasinao miantso ny fanatrehanao zay anenika anay. Lazao hoe fanamasinao manasa anao zay. Lazao hoe fanamasinao mameno an'izao fotoana zao. Lazao hoe fanamasinao fenoy anao zao fotoana zao. Lazao hoe fanamasinao tario zay androany. Sanao magata fanamasinao, mila ny fafenonao zay fanamasinao. Vangio zahay androany fanamasinao, vangio zahay androany fanamasinao. Zava-pony zao rehetra izao ra tsy mamangy anay ianao. Milanao zay fanamasinao, milanao zay. Milanao ny fonay, milanao ny sainay, milanao ny fiainanay androany. Tompo zava-pona ny fatongavana eto, raha tsy miasa eo amin'ny fiainanay ianao fanamasina. Zay rehetra mangetahita androany dia hamangy anao manokana ny fanamasina. Vangio zay fanamasina androany. Fanamasinao mino fa matovitonga eto reto olona reto androany dia satria mangetahita anao izy. Matoa reto olona ireto tonga eto androany dia satria mangetahita an'Andriamanitra izy. Mangetahita teo sitrana izy, mangetahita teo afaka izy. Tompo matoa reto olona reto tonga eto androany dia satria mino fa mafantatra anao izy. Fantany fa ianao no Andriamanitra, ianao ilay Andriamanitra mandrakizay, ianao ilay Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra. Ampoazy ianao. Alleluia, alleluia. Misaotra fanamazy, misaotra fanamazy. Tatsika rehetra ry laza hoe anao ny dera tompo. Tatsika ry kiteny hoe anao ny dera tompo. Tao za anandra-tanana mihitsy sika dia teny hoe tompo anao ny fiderana, anao ny fiderana mandrakizay. Inty ny foko androany sokafako hipololotra fiderana anao. Raha iso ny fiderako androany Andriamanitra, ataovy mafy mihitsy. Raha iso ny fiderako anao androany Andriamanitra, tahaka ny fanatitra ankasitrahanao, hideranao androany satria mendrika izany ianao. Za te hilaza aminao amin'ny anaran'i Jesosy, na dia ao anatin'ny fiderana azy ianao dia efa ho afaka sahady androany. Amen. Teneny akaikinao hoe misy hery ny fiderana, sady mitsangantsika rehetra dia teneno namanao anankiray hoe tena misy hery ohatra ny bomba mihitsy ny fiderana hoe karaha hideran'Andriamanitra ianao androany dia ho tapatapaka sahady ny fatotra rehetra zay tonga eto amin'ity toerany ity androany. Farany ty anentana anao hoe dia rao mifonao rehetra Andriamanitra, dia rao mifonao rehetra Andriamanitra. Anao mitera ny mpanjakanay, mitoera ny fanaina, miodrikeo an-tongotrao
izay anao ny toeran-tsiaja mandraky izay anao ny toera ny mpanjakanay mitoerany fanahinay rikeo antombotraondray zahay anao ny toera-tsiaja mandraky taotsika iny anao ny toera ny mpanjakanay mitoera ny fanahinay rikeo antombotraondray zahay anao ny toera-tsiaja mandraky izay anao ny toera ny mpanjakanay mitoera ny fanahinay rikeo antombotraondray zahay anao ny toera dokaritsika ihany anao ny toera ny toera ny mpanjakanay mitoera ny fanahinay rikeo antombotraondray zahay anao ny toera-tsiaja mandraky izay anao ny toera ny toera ny mpanjakanay mitoera ny fanahinay rikeo antombotraondray zahay anao ny toera-tsiaja mandraky izay dia toetra tsy manana ihany fiainana ny fanahy lazao ny finoana anao ny fiainana rehetra izay anilanao dia toetra tsy manana ihany fiainana ny fanahy anao ny fiainana rehetra izay anilanao anao ny toera sy mpanjakanay mitoera ny fanahinay rikeo antombotraondray zahay anao ny toera-tsiaja anao ny toera ny toera ny mpanjakanay mitoera ny fanahinay rikeo antombotraondray zahay anao ny toera-tsiaja mandraky izay anao ny toera-tsiaja mandraky izay anao ny toera-tsiaja mandraky izay alleluia anizany dera siaja mandrakizay ataovy mafy anizany dera siaja mandrakizay mila tena tsy any jesosy raha ohatry zany anizany dera siaja mandrakizay jesosy mino fa mbola misy mafy noho zany fa misy olona misy manampina mivavany anizany dera siaja mandrakizay amen tirtia dia ira-pandeha atao amin'ny radio nandritra ny telopolo taona amen tenena akaikinao hoe tirti dia nandeha tao amin'ny radio nandritra ny telopolo taona hoe amen dia tenena izy hoe iraitsika lizy androany hoe amen ndalotsika mbola hitehaka mba ho fankasitratsika an'Andriamanitra ny fahatelopolo taona ny radio jiro sy fanasina amen Oscar Asikina tumarisami idera kuana Rirai faavitamina Izari difu Kuna milocha fifalina Naisetu Ibera nauriani
Alléluia, tenez tonton Claude mivady hoe joyeux anniversaire nareo hoe. Amen. Alléluia. Ho an'i Jesosy ny voninahitra. Amen. Ny Andriamanitrantsika dia Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra. Amen sa tsy amen. Be dia be tsy voatanisantsika eto raha ny fahagagana nataon'io Andriamanitra io. Misy olona ve tonga eto zao afaka manangata iza ny olona zay efa nanaovan'Andriamanitra zao magaga teo amin'ny fiainana tsangano ny tanany. Tsika rehetra rehetra mihitsy. Wow. Enjana be zany mahay ny zavatra rehetra ny Andriamanitsika. Amen. Nisy aviavy tsy namody ny zoniny tonga dia mainatra amin'ny fakany. Mahay sa tsy mahay? Nisy trondro dia sokafana ny vavany dia nisy vola tao anatiny. Iza nanao an'izany? Mahay sa tsy mahay? Misy ranomasina ngeza be dia nisokafany zarainy anankiroa. Mahay sa tsy mahay? Be dia be tsy voatanisantsika. Fandroany koa izy dia ampiseho aminao fa mahay izy. Hainy tsara ny fiainanao, hainy manafaka anao, hainy ho any manafaka anao, hainy manasitrana anao, hainy manova ny situation rehetra rehetra izay lalovanao. Amen. Andaontsika iorakoraka izay mino an'izany. Ore. Iza amin'ny mahay mandihy. Sakaizana de anao e namako tafony solution. Trondrona de anao bankulbe. Manao livraison. Manao livraison. Yakatra simidina lewana tele. Yakatra simidina lewana tele. Yakatra simidina lewana tele. Manao livraison.
Asa se minonza solution bag na de andao pan fuive manoli preso yakacha si meti na wana zele yakacha si meti na wana zele manoli preso Yakata sitinum fiainanao eny anjelan'ny lanitra. Amen. Efa nataon'Andriamanitra zany fa afaka ataony aminao koa. Afaka mahasoerantsika rehetra tompoko. Alléluia. Totsika iteka ho an'ny tonton Claude Radianarson hein. Lompanorona ny radio évangélique Jésus fanasina. Misaotra ny Pasteur Mahandry voalohany aloha dia misaotra an'Andriamanitra tsika. Sa tsy mendrika an'izay ve? Tiaka ho an'Andriamanitra aloha tsika. Faharoa dia soratsika ny tompo raha mbola velinaina dia tratry ny fahatelopolo taona. Araka le hira teo amin'ny voalondohan'ny fiderana teo fa misy ny tsiky, misy ny tomany, misy ny mora, misy ny sarotra fa natsapa hoe nitondram-bavaka nareo nanohana anay nareo tamin'ny lafiny rehetra dia tratrin'izany tsika androany.
ampatsivy kely any izy no zany naty zany rehefa nanangana zao radio zao dia misy rahalahy sy anabavy tena akaiky ny fo mihitsy zay tena niarana andeha tamin'izao tsapio zao dia tsy iza fa pasteur Sylvain RAHERIVAHATR'AINA sy tantine Lucy tena akaiky manoatra noho ny piraitapo matsiaro azy kelitsika satria anisany nampahery sy nampaharitra zao tsapio zao izy ary isa-taona inona tsaronareo isa-taona rehefa anniversaire ny radio inona hoe manomboka izy amin'ity taona 2026 ty indray rehefa mifampiresaka zay satria izy tamin'ny farantaona moa tsy nisy alohantsika teo satria nahakaelan kely amin'ity fahateropolo taona tya izy zavatra maromaro mbola ataontsika hatramin'ny farantaona dia niona tany Antananarivo izay dia tsy afianako anareo fa aiza moa ny anankiray reo mba maketikely reo i Armanda azafady zoky Armanda ao eto alolo kely eto nareo mirahalahy izy mirahalahy reto mihitsy tarehan'izy re hitanareo io jerevy kely ny tarehan'izy mirahalahy reto Pasteur RAHERIVAHATR'AINA tsy izy hitanareo dia rehefa tonga tany zay dia tena natsiaro be amin'ny Pasteur Sylvain zay tany dia ny angavy zay hoe ndeha retsika anao ny Herinandron'ny Filazantsara ny dia ohatry izy Pasteur Mahandry hotohizana ny asan'ny dada fa sy ajanona itsony zay nisy ny raha maso nisy ny fifaliana satria mbola malahelo zay mbola be dia be fanaovonjena ho any an-danitra ary tokony iovy fianaratsoa raha ny Herinandron'ny Filazantsara tsara ampiaraka amintsika fa ny radio tsy fiangonana manana ny fiangonana daholo zay fa tsy zay le fitoriana fa hitona olona andrainy Jesosy ho any an-danitra na iza tsy hakanavaka zay ny atom-pisin'ny radio dia misy zara be dia be nafondreto ekipa reto ekipa ny Tananarivo rehetra nga mba tiako hitsangana daholo zay eto Tananarivo zay tonga eto Tananarivo mba mitsangana kely nizanizy zay Tananarivo eto hitanareo ve reo hitanareo ve misy tsy hitanareo fa zao na fo fianakaviana na fo ny asa na fo ny fianarana na fo ny fiangonana tonga eto noho ny amintsika voavidy vola ve zany tsy voavidy mandrakizay mifanazy ivojena matsika ny fanetana zay teto fanao zy azo ataontsika tsy avita firy kory fa ny vavaka ataontsika sy ny fanana petra am'izay tsika azafady zay tokony petraka fa matsika amin'ny fanetana hoe mba hanao zy azo atao andreto ekipa reto dia misy valopy any raha azo atao dia mba hoentina kely ny valopy mba miparitaka any dia manatanteraka ny fanatitsika androany isorina be deaibe izokony tsaka sy zoky Armanda izy moa zany tsy maintsy anainga rehefa avy eo satria ny asany Tananarivo tsy maintsy mitoy ny asan'Andriamanitra dia andeha izy ireo avy eo ka dia isorina be deaibe nareo rahalahy mianaka isorina be deaibe ny ekipana Tananarivo rehetra tsy hankanavaka izay tsy avaly ty fa ny avalinay dia mitondra-mbavaka anareo zay mba vita be amin'ny asan'ny tompo dia izy fanahy be deaibe koa vonjena ho any an-danitra amin'ny alalanareo rehetrarehetra dia ataovy eo zay azo atao dia misy hira atao aty dia sady ataontsika iny any ny fanatitra rehefa avy eo amin'ny farantsika natanteraka ny fakasana sy ny fisaorana reto mpanompon'Andriamanitra ireto tain'Andriamanitra dao tomboka saotra tonton Claude saotra tomboka le radio tsy anareo aty fianaratsofa zao fa zay koa mba tompon'ny radio ka amen amen ary fifaliana tena fifaliana ao anay ho voninahitr'Andriamanitra ny afahanay miara-mankalaza ny fahatelopolo taona ny radio jitro fanasina izara ny fahasoavan'Andriamanitra atsiary koa ny fitahin'Andriamanitra n'izany radio zany androany Andriamanitra ry havana dia ao am-pony mihitsy ny ao am-pony dia ny anafaka anao mazay olona voafatotra tonga eto dia anafaka anao Andriamanitra androany andravarava anapatapaka
zay rehetra gadra, zay rehetra fangejana rehetra, zay rehetra fatotra mamatotra ny fiainanao. Minoan'izany ianao satria izany metsy ny planin'Andriamanitra ho antsika. Amen. Amen. Halleluja. Misy hery mahery ny anaran'i Jesosy. Misy hery mahery ny anaran'i Jesosy. Misy hery mahery ny anaran'i Jesosy. Mandravakety, mandravakety, rava nino naget. Mandravakety, mandravakety, rava nino naget. Misy hery mahery ny anaran'i Jesosy. Misy hery mahery ny anaran'i Jesosy. Mandravakety, rava nino naget. Mandravakety, mandravakety, rava nino naget. Indro nitafika, tafika mitsangana. Indro nitafika, tafika mitsangana. Sotrany amin'ny fanatrehanao eto androany. Jesosy eo avao izay tokony afahana androany. Androany dia ho tapatapaka zay rehetra fatotra, zay rehetra fangejana entiny retolo rehetra eto amin'ity toerana ity androany. Ho vahana eto amin'ny fanatrehanao izy androany. Ary anjera, irotana, ny manda ny satana. Reko ny fianjerany. Andehan'izany ianao androany. Reko ny fianjerany.
masana magaga eto amin'ity toerana ity zay androany. Alleluia. Mandavages, mandavages, rana minu minu nages. Mandavages, mandavages, rana minu minu nages. Mandavages, mandavages, rana minu minu nages. Ho amena aminao zaniry zany amin'ny anaran'i Jesosy. Tatsika nodrika alohantsika dia hivavaka amin'izao fotoana izao. Tompo mivavaka izay mba handreanao ny olona rehetra androany izay tonga eto. Tsy handreanahy izy Jesosy fa handreanao. Jesosy io za dia manaiky aho ho ataona fitaovana fantsona hikorianan'ny herinao androany, hikorianan'ny fahasoavanao, hikorianan'ny famonjenao, hikorianan'ny osotra ho fanamasina sy ny herinao. Tompo vangio amin'ny teninao reto olona rehetrarehetra reto manomboka amiko. Vangio izay androany, vangio izay androany. Apetrao ampony tsiraray avy fanamasina ny etaeta, apetrao ampony izy ireo ny etaeta. Dia fo tahaka ny tany tsara izay ny fo andray ny afatra ao androany. Tompo tsy tongatonga ho azy eto reto olona reto, fantatrao ny eo ampony ireo olona ireo Andriamanitra satria mpandinika ny fo ianao. Fa za tena mino fa nizaniza mangetaeta androany, indrindrindrindra hoe mangetaeta ho afaka androany, dia hanafaka azy ianao Jesosy androany, hamonjy azy ianao androany. Misaotra Tompo, anao mandrakizay ny voninahitra sy ny dera misandrata Jesosy. Amen, amen. Amen. Mbola mamerina ny fiarabanantsika rehetra ry havana izay tonga eto amin'ny Pietra androany a, ary manonona ny fiadanan'i Jesosy ho aminareo rehetra izay tonga eto. Amen. Ary miaraba manokana koa anareo rehetra izay manaraka ny radio jiro fanasina, ho tahiny tompoko nareo androany na dia tsy manatrika eto ara. Amen. Loha hevitritsika androany dia hoe tapao ny ozona, tapao ny ozona. Tatsika maky tantara mpanjaka faharoa toko voalohany a, manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 17. Mpanjaka faharoa toko voalohany a, manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 17. Mino fa hifantoka tsara nareo ary ny angatahako tena hifantoka tsara ao anatin'ny tenin'Andriamanitra amin'ity hariva ity. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary Moaba niodina tamin'ny Israely rehefa maty Ahaba, ary Ahazia ny anjera avy teo amin'ny makarakara teo amin'ny efitrano ambony tao Samaria ka narary. Dia naniraka olona izy ka nanao taminy hoe mandehana anontanihoan'ny Balzeboba andriamanitra Ekrona na ho sitrana ihany aho amin'ity aretiko ity na tsy. Ary ilay anjelin'i Jehovah niteny tamin'ny Eli Tisbita hoe miainga miakara iaona amin'ny iraky ny mpanjakany Samaria ka manaova aminy hoe izao ny lazain'i Jehovah, mo ataonareo fa tsy misy Andriamanitra eo amin'ny Israely va? No mandeha ny tany an'ny Balzeboba andriamanitra Ekrona nareo. Ka noho izany dia tsy hidina hiala amin'ny farafara izay niakaranao ianao, fa ho faty tokoa ianao. Ary dia lasa Eli. Dia niverina tany amin'ny mpanjaka ny iraka ka hoy izy taminy, nahoana re no niveriny ianareo? Ary hoy ireo taminy, nisy lehilahy niakatra ny tsenanay ka nanao taminay hoe mandehana miverina any amin'ny mpanjaka izay naniraka anareo ka lazao aminy hoe izao ny lazain'i Jehovah, mo ataonareo fa tsy misy Andriamanitra eo amin'ny Israely va? No maniraka anontany an'ny Balzeboba andriamanitra Ekrona nareo. Ka noho izany dia tsy hidina hiala amin'ny farafara izay niakaranao ianao, fa ho faty tokoa. Ary hoy izy taminy, lehilahy toy inona zany niakatra ny tsenanareo izay
lehilahy toy iny zay niakatra ntsenanareo zay ka nilaza izany teny zany taminareo ary ireo namaly azy hoe lehilahy mitafy-volombiby izy sady nisy fekibototra tamin'ny valahiny dia hoy izy elitisbita izay ary ny mpanjaka naniraka pifey 10 anankiray mba amin'ny 10 feny ankany aminy dia niakatra tany aminy izy ka indro izy nipetraka teo an-tapon'ny tendrombohitra ary niteny tamin'ny raha lehilahy hoe ry lehilahin'Andriamanitra midiny ianao fa atsony mpanjaka ary eliana maly ka nanao tamin'ny pifey 10 hoe raha lehilahin'Andriamanitra tokoa ao ka isy afo milatsaka avy any an-danitra andevonanao sy ny 10 feinao ary dia nisy afo nilatsaka avy tany an-danitra ka nandevona azy mba amin'ny 10 feiny dia naniraka pifey 10 anankiray fandroany zany mba amin'ny 10 feny ankany aminy koa ny mpanjaka dia niteny izy ka nanao taminy hoe ry lehilahin'Andriamanitra midina faingana ianao antsony mpanjaka fa namaly elika nanao taminy hoe raha lehilahin'Andriamanitra tokoa ao dia aoka isy afo milatsaka avy any an-danitra ka andevonanao mba amin'ny 10 feinao ary dia nisy afon'Andriamanitra nilatsaka avy tany an-danitra ka nandevona azy mba amin'ny 10 feiny ary dia naniraka pifey 10 anankiray koa indray fa telo indray zany io mba amin'ny 10 feiny izy dia niakatra ilay pifey 10 ka tonga ary nandoalika teo anatrehany Eli ka nifona taminy nanao hoe masina ianao ry lehilahin'Andriamanitra aoka ho zavatsoa eo imasonao ny aiko sy ny ainy reto mpanomponao 10 ireto indro efa nisy afo nilatsaka avy tany an-danitra ka nandevona ireo rola pifey 10 ireo mba amin'ny 10 pifeny avy fa aoka kosa ho zavatsoa io masonao ny aiko ankehitriny ary hoy ilay anjelin'i Jehova tamin'ny Eli midina ihany hiaraka aminy ianao fa aza matahotra azy ary dia niainga izy ka nidina riaraka taminy ho any amin'ny mpanjaka ary hoy izy tamin'ny mpanjaka izao nolazain'i Jehova satria naniraka olona anontany any Balzeboba andriamanitra Ekrona ianao ohatrany tsy misy andriamanitra eo amin'ny Israely dia tsy hidina hiala amin'ny farafara izay niakaranao ianao fa ho faty tokoa ka dia maty izy araky ny tenin'i Jehova izay nolazainy Eli zao lazaka anao androany tsy voatery ho faty ianao tsy voatery ho faty ianao matahotra venareo anao maina tsy voatery ho faty ianao teneny namanao hoe tsy voatery ho faty ianao teneny namana kiraiky hoe tsy voatery ho faty ianao misy karazana ozona ry havana arao tsara ny toriteny misy karazana ozona mamatotra ny olona misy karazana ozona mamatotra ny ankonan'ny olona mamatotra ny fianakaviany rehefa oriana ny avatra tsika rehefa aveo dia aka fotoana hivavaka tsika hanapatapaka an'izany ozona rehetra izany ho anareo izay mitondra an'izany eo amin'ny fiainanareo dia hanapaka an'izany tsika androany amin'ny anaran'i Jesosy ohatra izao ilay tantara izay novakitsika teo narary Iazia mpanjakan'i Israely satria nienjera avy any amin'ny efitrany ambony izy hatraty ambany avo be le elanelana le etazy zany nienjera izy vao nanomboka zany ty tantara nyvakitsika ty vao nanomboka ilay tantara dia problema no tantarain'le tantara problema dia zao le problema olona anankiray nienjera mafy dia lasa narary mafy le olona izao génération misy atsika izao ry havana na hoe izao taranaka misy antsika izao dia ahitana fifangarona zavatra ara-panahy be dehibe na fiangonana hoe kristianina azy dia misy mampifangaro karazana fanahy hitanareo ve zany nareo hoe mahatsikaritra an'izany na fiangonana kristianina azy ary ny tena mampatahotra sy mahatsiravina dia ny zavatra mitranga ny anatina fiangonana kristianina maro satria ampifangarony ny fanahin'Andriamanitra sy ny fanahiny demoni indrindra amin'izao vanim-potoana farany misy atsika izao fa zao tsy hidirantsika lalana izay
zao génération misy atsika zao dia azosika oarina amin'ilay sambo zay nandehanany Zoma nitsoka tany Tarsisy. Tokony moaizy izy moa, tokony ho Ninive izy dia lasa nitsoka tany Tarsisy, nandeha sambo izy. Dia zao génération misy atsika zao dia azosika oarina amin'ilay sambo nandehanany Zoma tamin'izay. Tao anatin'io sambo io dia nisy olona anankiray tao nafantatra tsara n'Andriamanitra, Zoma no anarany. Ao anatin'izao génération misy atsika zao koa dia misy olona mahafantatra n'Andriamanitra dia tsy izy zany fa zasy ianao. Amen. Fa zao tao anatin'io sambo io dia nisy olo-kafa maro be koa tao niaraka tamin'ny Zoma tao. Ao nozy izy ny Baiboly. Tsy vakitsika ilay tantara amin'ny Zoma, fa rehefa tonga ny loza, nandeha ny sambo, rehefa tonga ny loza nisy rivotra mahery, nanonja mafy ny ranomasina, nitady ho vaky mihitsy ny sambo tamin'izay fotoana izay. Dia samy nitaraina tamin'ny Andriamaniny avy reo olona zay nyray sambo reo mba ampitony ny loza. Zay ny zavatra nitranga tamin'ny fotoana io. Zany hoe samy namoaka ny odiny zany, dia samy niteny teo. Sasany namoaka ny sampiny dia niankoaka tamin'ny sasany. Zay nivavaka tamin'ny omby zany zay nivavaka tamin'ny omby vavy ohatra dia namoaka n'ilay sarina omby vavy le vita tamin'ny tapakazo dia nangatapitahina teo. Ny sasany nanoko ny sikidiny dia nivavaka nanao zay fombafomba efa fanaony. Zay nivavaka tamin'ny bala tamin'izany dia sura fa mety efa nandidididy tanana indray izy zao, satria ny bala mantsy ohatr'izay rehefa atsony izy dia mandidy tena le olona. Didiny tena ny sao dia mba zay no ampitony ny rivotra sy ny ranomasina manonja mafy. Fa tao anatin'io sambo io ry havana dia nisy lehilahin'Andriamanitra anankiray zay nafantatra tsara lay ten'Andriamanitra velona zay nahary ny zavatra rehetra, nahary ny rivotra sy ny ranomasina, dia tsy izy zany fa Zoma. Ny fangaro tao anatin'io sambo io daholo, sambo anankiray io fa ny fangaro tao daholo ny karazana fanahy rehetra, ny fangaro tao ny zavatra hafahafa rehetrarehetra. Fiangonana kristianina no iraisantsika rehetra, iraisan'ny kristianina maro eran'izao tontolo izao, fa mifangaro daholoko ny zavatra hafahafa rehetra. Ohatr'izany no zavatra mitranga amin'izao taranaka misy antsika izao raha lasy anambavy. Misy fantaniana petrako aminao androany. Rehefa misy olana mitranga, iza no antsonao voalohany? Rehefa misy olana mitranga, iza no antsonao voalohany? Ozy izy ny tantara ny vakitsika teo le tao amin'ny mpanjaka varotoko voalohany hoe vao nitranga le olana, vao nitranga le problema dia lasa izy nanontany amin'ny Balzeboba, Andriamanitra ekorona. Fa tsy mba niantso ny Andriamanitra Israely izy. Azia mpanjaka n'Israely io, zanaky Aba. Zany Aba mpanjaka zany, Aba ny dadany, zany Aba mpanjaka zany io Aba io dia tena vavolombelona io fa Jehova no Andriamanitra. Nahita maso ny zavatra nataon'Andriamanitra io Aba io. Fa nga ry Ahaba tsy mba nitantara tamin'ny Azia zanany, fa nisy fotoana nge teo amin'ny Israely nisy fifangarona fanahy ohatr'izany zay nampirorosaina ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany. Eli ihany ny mpaminany tamin'izany, efa Eli teo. Tsy mba nitantara tamin'ny Azia zanany Ahaba hoe nisy zavatra nitrangodronge tamin'izany fotoana izany. Nisy olona nivavaka tamin'ny Bala tamin'izany, nisy olona nivavaka tamin'ny Asera tamin'izany. Fa nisy lehilahin'Andriamanitra anankiray antsoina hoe Eli Tisbita tamin'izany koa io lehilahy io. Nandatsaka afo avy tany an-danitra io. Ary rehefa nahita n'izany afo nilatsaka avy tany an-danitra zany ny olona rehetra dia niankoka niantsoantso hoe Jehova izy no Andriamanitra, Jehova izy no Andriamanitra. Nga tsy mba nitantarainy Ahaba tamin'ilay zanany mpanjaka amin'izao fotoana izao zany tantara zany. Tamin'izay fotoana izay dia fantatry ny olona rehetra fa kay ity Bala ity tsy Andriamanitra. Tamin'izay fotoana izay dia fantatry ny olona rehetra hoe kay le Asera koa tsy Andriamanitra, fa Jehova Andriamanitra Israely ihany no Andriamanitra. Ary io Jehova Andriamanitra Israely io koa no Andriamanitra tsika zay mbola miasa eto androany.
amen. Dia ahoana no mahatonga ny hoe taona maromaro taty aoriana zany tsy mba nijereny azy le tantara, tsy mba namaky an'le tantara izy, narary azy narary izy. Raha tokony ny antso an'i Jehovah Andriamanitra izy dia lasa izy nanontany amin'ny Balzeboba Andriamanitra ekorona. Fihetsika sy toe-potro zany ry havana no mampatonga ozana. Fihetsika sy toe-potro zany no misintona ny ozona eo amin'ny ankonana sy eo amin'ny fianakaviana. Averiko ny tena misintona ozona amin'ny fiainantsika dia rehefa misy olana mitranga dia lasa ianao manontany fanahafa, manontany mpanandro fa tsy manatona an'Andriamanitra. Ny olona sasany na zavatra kely tsisy dikany aza, ohatra hoe matahotra izy fa voavina andray vola dia lasa izy makany amin'ny piskidy mitady fiarovana, nefany kristianina le olona. Misy zany ny sasany voavy nividy fiara ohatra nahazo fiara vaovao izy lasa izy miantso fanahafa mba hitan'le fiara, mba hiaro an'le fiarany, fa tsy miantso an'Andriamanitra izy, tsy mangataka ny fitahin'Andriamanitra izy, nefa ny kristianina zany olona zany. Ny olona sasany na dia misy mialona izy hoe mialona anary ianina dia tsy zakan'le izy fa matahotra izy, lasa izy miaro tenany amin'ny piskidy. Sasany tsy mety mahazo vady mihitsy, tena tratrany tsatoka mihitsy ny pasteur, ka le tsatoka ifinonao iongy le zavatra. Raha mino tsatoka ianao dia eo ianao nraisina adino eo ianao. Ny sasany ty be dehibe mihitsy aloha ty kristianina manao ty mialohan'ny hananganana trano dia miantso mpanandro, nefa kristianina. Zay efa ela nisy olona nizara taty Fianaratsoa, efa ela nafantatra hoe tena maro ny kristianina ty Fianaratsoa manana fiainana ohatr'izany. Efa henoko efa ela zany hatramin'izao. Ny tsy fantatry ny olona ry havana dia zao tsy fantatry ny olona, rehefa manokatra varavarana ohatr'izany ianao dia miantso ozona ho an'ny tenanao ianao, ary sady miantso ianao ny fanahin'ny fahafatesana no antsonao ho an'ny ankonanao. Raha vao manokatra varavarana ohatr'izany tsika. Zavatra mampalelo nge dia zao hoe misy zanaka tsy manantsiny, misy taranaka tsy manantsiny, amin'ny teny français hoe innocent. Misy zanaka tsy manantsiny, tsy nandeha tamin'ny ampanao ody reo taranaka reo, tsy nandeha tamin'izany lalana zany reo taranaka reo, fa noho ny nataon'ny ray aman-dreniny, noho ny nataon'ny dadabeany sy ny bebeny dia lasa mibaby an'le vesatra ilay ozona ny taranaka rehetra. Fa ny vaovao mafaly androany hariva dia anatona n'ilay Andriamanitra Israelitsika, anatona n'ilay Andriamanitra marina isika. Fa raha io Jehovah Andriamanitra io zay tompontsika, zay dia raitsika, zay iankofantsika eto, raha io no Andriamanitra, izy rery any dia mahay manapaka ny sikla na ozona. Hain'io Andriamanitra io manapaka an'le sikla na ozona eo amin'ny fiainanao sy ny ankonanao. Ny atao hoe cycle de malédiction, ireo ve ndikan'izany ozona mitsingerina foana, zany atao hoe cycle de malédiction, ozona manaranaka zany mitsingerina foana. Ny atao hoe cycle dia tranga miverimberina tsy misy fiafarana, ohatra ny kodiarana bisikileta zany, mianga eto amin'ny point iray dia tonga eo ihany iny dia eo foana iny cycle. Raha miresaka hoe cycle zany manomboka eto dia mino fa tadidinareo ny dikany, tranga miverimberina foana tsy misy fiafarana. Lay ozona mitsingerina ry havana, situation ratsy be io mety fahotana io mety fitondratena ratsy io, fa zao ny tanjony manimby io, mamony io, fa nolovaina io, ary manaraka ny taranaka rehetrarehetra io.
fandroany averiko aminao satria ny andriamanitrantsika no andriamanitra satria ny andriamanitrantsika no andriamanitra dia hainy ny manapaka an'izany cycle de malédiction zany na inona endrika zany na inona endrika zany tonga eto androany manomboka aminao mihitsy raha ohatra ka tratran'izany ianao ain'andriamanitra no manapaka an'izany androany ary zany a no antony nanasan'andriamanitra anao ho tonga eto androany amen za ty ampahiranao hoe aza miantso fahafatesana ho anao tsony tompoko aza miantso fahafatesana ho an'ny ankonanao na ny teny aloka ny vavantsika aly mitandrema amin'ny zavatra teneny vavantsika mitandrema ary satria nanontany amin'ny Baalzeboby Azaia dia ozy izy Eli tamin'ilay iraky ny mpanjaka moa ataonareo fa tsy misy andriamanitra eo amin'ny Israely va no mandeha amin'ny tany any Baalzeboby andriamanitra ekorony ianareo ohatran'ny hoe manompa ny andriamanitra Israely mihitsy nge zany tena fanaovana tsinitsinona n'andriamanitra mihitsy zany problema kely iny ve dia lasa ianao manatona mpanao ody tsy fantatrao nga lay andriamanitra namonjy an'izao tontolo zao tsy fantatrao nga lay andriamanitra zay notoriana tao amin'ny radio evangelika jiry sy fanasana nandritra ny 30 taona tsy fantatrao nga lay andriamanitra zay tonga tety an-tany maty ho anao teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy no anarany tsy fantatrao ve izy jerevo lay ozona nazo any azy satria nandeha izy nanontany andriamanikafa noho izany dia tsy hidina hiala amin'ny farafara zay niakaranao ianao fa ho faty tokoa ianao ozina zany ny safidy nataony azy no nisintona n'ilay fahafatesana mono azy inona moa ny tokony nataony azy rehefa tsy zany ny zavatra tokony nataony azy ange dia zao ny bebaka fa tsy ny bebaka izy ny zavatra tokony nataony azy dia zao ny antso any Eli izy dia nangataka famindram-pon'andriamanitra ny tokony nataony azy dia zao nangataka tamin'ny Eli izy hoe Elia taporanga ty ozona miatra amiko ty zany ny tokony nataony ny tokony nataony dia ny antso any Jehovahandriamanitra ny Israely izy dia ny bebaka nangataka famelan-keloka fa ozy izy ny baiboly hoe tsy zany ny nataony fa inona nataony ny sambotra any Eli ny tanjony ary efa hoe voasambotra Eli dia vonoina zay ny nataony naniraka chef anankiray izy izay mifehy lehilahy 50 zay le izy mpitarika anankiray dia miaraka amina lehilahy 50 zay nirahana naniraka voalohany izy zany dia nalefan'ireo hisambotra any Eli fa Eli namaly ka nanao tamin'ny mpifehy 50 hoe raha lehilahin'Andriamanitra tokoa aoka hisy afo milatsaka avy any an-danitra andevina le mpitarika le chef anankiray sy ny 50 fehinao ary dia nisy afo nilatsaka avy tany an-danitra ka nandevina azy mba amin'ny 50 fehiny zany Eli zany nge ry avana ka mpandatsakafo avy any an-danitra mpandatsakafo avy any an-danitra zany Eli zany aitsika ny tantara mpanjaka voalohany toko 20 nandatsaka avy tany an-danitra Eli amen fa zao angalatsika lesony ty misy mahasamihafa azy le tao amin'le mpanjaka voalohany toko 20 sy le mpanjaka faharoa toko voalohany le nivakitsika le misy tantarany Azaia misy mahasamihafa azy ao amin'le mpanjaka voalohany toko 20 zao nataony Eli nanandratra ny feo any Eli dia nivavaka izy dia nangataka tamin'Andriamanitra izy mba andatsaka afo avy tany an-danitra mba hahafantaran'ny olona rehetra fa Jehova no Andriamanitra ao amin'ny mpanjaka faharoa toko voalohany indray zany hoe taona maromaro taty aoriana rehefa tonga reto olona ireto zay nirano mpanjaka azy hisambotra azy dia tsy nivavaka nangataka tamin'Andriamanitra tsony izy mba hilatsaka ny afo ohatran'le tao amin'ny mpanjaka voalohany toko 20 fa zavatra hafa ny nataony Eli teto
ary io zavatra nataony Elio io tokony ataontsika koa io manomboka androany. Tena tokony ataontsika io manomboka androany. Tao amin'ny mpanjaka voalohany toko 7 nangataka afo izy mba hilatsaka. Ao amin'ny mpanjaka faharoa toko voalohany no baikony ny afo mba hilatsaka. Hainao ve ny différence? Nangataka izy tamin'ny voalohany dia nilatsaka ny afo. Fa tamin'ity faharoa ity le tantarany vakitsika no baikony ny afo mba hilatsaka. Misy fotoantsika mangataka fa misy fotoantsika mibaiko mba ho tonga ilay zavatra izay andrasantsika. Amen ve zany sa tsy amen? Ny olona manam-pinoana aloha manao amen na mafy. Misy fotoana hitenenantsika hoe tompo mangataka aminao, mangataka aminao. Fa misy fotoana hitenenantsika hoe noho ny fahefana izay nomen'Andriamanitra dia ambarako fa izay toy ihany tediavinao rehetra dia amen daholo. Misy fotoantsika mandehantsika manatitra problema, manatitra situation sarotra eo amin'Andriamanitra dia ozy itsika amin'Andriamanitra Jesosy eo io ny ianao. Fa misy fotoana raisinao ny fahefanao dia jerevanao le situation dia ozy izy ianao amin'ny Jesosy hoe Jesosy alora nga jereko manokany tia laniko tsara ty vaza-matahotra ianao. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta ambarako fa miovy ty situation ty. Misy fotoana ianao mangataka fa misy fotoana ianao mibaiko. Ary io mibaiko io dimension io ny tian'Andriamanitra hiakaratsika rehetrarehetra manomboka androany. Amen. Zavatra anankiray ireo marika anankiray hitako ato anaty baiboly koa dia zao raha avy amin'ny alalan'ny raim-pianakaviana no nidiran'ny ozona. Avy amin'ny alalan'ny dada zany, avy amin'ny alalan'ny raim-pianakaviana no nidiran'ny ozona. Ny zanakalahy dia afaka manapaka an'izay. I Adama no nampiditra ozona. I Kaina sy Abela no nanao fanatitra mba hamerenana amin'ny laoniny indray ny fiombonana tamin'Andriamanitra. Mety hafa raha miresaka hoe Kaina sy Abela dia efa misy tantara fantatrareo. Fa Kaina sy Abela no nanao fanatitra. Ny antony mampatonga anjareo nanao fanatitra dia mba hamerenana amin'ny laoniny ilay fiombonana tamin'Andriamanitra. I Adama ny rainy no nanapaka an'ilay fiombonana fa ny zanakalahy no nampody indray ilay fiombonana. Hitanareo ny rainy Gideona, Joasy ny anarany. Ny rainy Gideona dia izao ny dadan'i Gideona nametraka sampy tao an-tranony. Dia ozy izy ny baiboly amin'ny tantaran'i Gideona hoe ilay anjelin'i Jehovah ozy izy no nanambara tamin'i Gideona hoe raha vao ny altaran'ny Bala izay an'rainao dia kapao ny Asera eo anilany. Raha avy amin'ny raim-pianakaviana no idiran'ny ozona, ny zanakalahy rehetra tonga eto dia afaka mampitsahatra an'izany. Izay zanakalahy tonga eto raiso ny andraikitrao, raiso ny fahefanao. Tapao zany. Amen sa tsy amen? Hoy izy hoe misy fotoantsika mangataka fa misy fotoantsika tsy maintsy mibaiko. Misy zavatra ry havana tsy Jesosy tsony no anao an'ilay izy ho anao, fa noho ny fahefana izay efa nomena anao dia anjaranao no mitsangana dia manao an'ilay izy. Amen. Hoy izy Jesosy eo amin'ny Luka 10:7-20. Indro efa nomeko fahefana anitsaka mena rana sy maikoka sy andresy ny hery rehetra. Ny hery maninona? Ny hery sasantsasany ve? Andresy ny hery rehetra nanany fahavalo ianareo ka tsy hisy ampaninina anareo akory. Ka tsy hisy aninona ozy izy? Fa maninona kay no mena rana sy maikoka ihany no lazain'i Jesosy nefa be deabe nge mibiby. Fa maninona tsy hoe efa nomeko anao ny fahefana nitsaka voalavo, efa nomeko anao ny fahefana nitsaka elefanta. Mena rana sy maikoka ilay izy. Zay ny tenenin' Jesosy, mena rana sy maikoka. Satria hitanareo, satria eno tsara nge ny poiziny mena rana dia avy eo amin'ny lohany ary ny poiziny maikoka dia avy any amin'ny rambony.
ny tiany jesosy lazaina dia zao nomeko fahefana ianao anitsaka ny hery rehetra nanany devoly manomboka any amin'ny lohany ka hatrany amin'ny rambony. Amen. Ka na inona inona herin'ny devoly ry havana, na inona inona lokony, antaontsika hiaraka ilaza amin'ny fahefana manao hoe efa nomeny Jesosy ihany fahefana. Anitsaka ny hery rehetra nanany devoly manomboka any amin'ny lohany ka hatrany amin'ny rambony. Amen. Dikan'izany ry havana dia zao hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany dia ianao no manana ny fahefana. Amen. Manomboka amin'ny alpha ka hatrany amin'ny omega anao ny fahefana. Zao arivo zao ity arivo ity ry havana. Amen. Zao ny fotoana anapahana ny ozona manaraka anao. Tsy tokony manaraka anao tsony zany manomboka androany. Rehefa napetraky Adama tao ambany ozona ny zanak'olombelona rehetra. Napetraky Adama tao ambany ozona nge ny baby an'izany tsika. Fa zao nisy zanakalahany, misy zanakalahy taranaky Adama anankiray izay aranofo. Zanaky Abrahama koa izy, zanaky Davida koa izy. Jesosy Kristy no anarany. Izy no nanaisotra ny ozona rehetra. Ary niza olona ao amin'ny Kristy dia tsy voaozina izy. Fa voatay izy. Amen. Nefa maninona azy no misy olona ao amin'i Jesosy. Fa rehefa jerena ny fiainany dia ohatrany mbola miaina ao anaty ozona foana izy. Efa amin'ny Kristy izy, efa nandray an'i Jesosy izy, fa mbola miaina ohatrany mbola miaina anaty ozona foana ny fiainany. Misy fampianaran'i Jesosy zay ao amin'ny Jona 4:2-3. Jona 4:2-3 manao hoe ka ho fantatrareo ny marina ary ny marina ahafaka anareo. Ny marina tokony ahafaka anareo tsy ho andevo, kanefa tsy nanafaka ny marina. Tsy nanafaka ny marina. Raha lasena bavy izay manatrika eto androany, ny tena manafaka dia ny fahafantarantsika ny marina. Ny tena manafaka dia ny fahafantarantsika ny marina. Raha vao tsy fantatrao ny marina dia ohatran'ny hoe tsy nomenao fahefana ny marina anafaka anao. Ny tena manafaka dia ny fahafantarantsika ninona ny marina, ny fahafantarantsika ny marina. Fantaro ry havana fa izy Satana dia miafina ao ambadiky ny tsy fahalalantsika, miafina ao ambadiky ny tsy fahafantarantsika ninina. Ohatran'ny olona anankiray izay teraka tao anatina fianakaviana mpanefoefo. Fa rehefa teraka io olona anankiray io dia napetraka tamin'ny olona izay ratsy fanahy izy. Dia ry olona tsy mba nilaza tamin'ny mihitsy hoe manana lova be deaibe nge izy. Tsy nolazaina tamin'ny olona izay teraka io napetraka tamin'ireto olona ratsy fanahy, tsy nolazaina tamin'ny momba ny rainy izay niteraka azy. Tsy mba nilazaina taminy hoe manana compte any amin'ny banque nge izy. Tsy nilazaina taminy hoe manana trano be deaibe nge izy. Fa reo arena rehetrarehetra io anefany misoratra amin'ny anarany daholo reo, fa tsy fantany. Tsy fantany hoe manana an'ireo izy. Ary rehefa tsy fantany dia miaina ohatran'ny olona manitra izy. Mangataka sakafo izy, matoreny amin'ny arabe izy satria tsy manana trano nefa manana trano. Fa amin'ny fotoana anankiray anambarana aminy ny marina rehetra. Dia amin'izay fotoana izay ho fantany amin'izay ny marina. Dia aseho azy daholo ny taratasy rehetra. Dia inona zavatra mitsanga? Hiova amin'izay izy. Hiova ny comportement, hiova ny attitude, hiova izy.
fa maninona ry any natoro teny amin'ny arabe nefa niotrahany eo ampitoka iarahako mitodiketsy izy fa maninona ry any matory eto amin'ny maninona ko mangataka sakafo nefa nisy hôtel itsy anahako rehefa tonga amin'ny fahafantarana an'Andriamanitra ianao eno tsara rehefa tonga amin'ny fahafantarana an'Andriamanitra ianao rehefa fantatrao tsara hoe iza moa ianao dia tsy hanana fahefana aminao tsony ny fahavalo tsy hanana fahefana aminao tsony ny fahavalo ny délivrance lehibe indrindra ry havana ny fanafahana lehibe indrindra dia ny fanafahana antsika amin'ny tsy fahalalantsika ny délivrance lehibe indrindra ny fanafahana lehibe indrindra dia ny fanafahana antsika amin'ny tsy fahalalantsika zay ny délivrance angeza indrindra rehefa mahafantatra ny marina ianao dia rava ho azy ny katra rava ny geja ho izy le irana atao teo rehefa mahafantatra ny marina ianao ka ho fantatra reo ny marina ary ny marina afaka anareo tsy ho andevo zany mazava-dehibe ry havana ny fanafahan'Andriamanitra antsika amin'ny tsy fahalalantsika mba hahafahantsika miaina ny tena fanafahana tanteraka tsika tokony miaina ao anatin'izany délivrance tena azonao hoe tokony ho lafaka tsika amen salamo faharoa amby efapolo andininy fafito salamo faharoa amby efapolo andininy fafito azonareo ve ny tiany mpanao salamo lazaina amin'io teny io misy ifandraisany amin'ny tantarantsika io salamo io ny lalina miantso ny lalina no ny firoondrona ny rihinanao ny onjanao rehetra sy ny alondrananao efa nanafitra misy ifandraisany amin'ny tantarantsika io ozy izy davida hoe ny fiainana ozy izy dia toy ny onja mifandimby ohatra zao tanareo iny onja iny mandeha le onja voalohany dia mianjera aminao le izy dia miantso onja hafa indray iny zay dikany io mandeha le onja zany to mianjera aminao le izy dia miantso onja hafa indray le izy ny fiainana zany dia misy an'io cycle na onja io cycle taderinareo tranga miverimberina tsy misy fiafarana ny fiainana dia misy an'io cycle na onja io rehefa makeny amoron-dranomasina tsika dia mba dinio ke zay zavatra ay hitanareo mandeha le onja voalohany dia tsy avy hatrany dia mandeha le onja faharoa fa misy kalma aloha misy kalma aloha ohatra milamina tsara izy zany ohatra mandeha tsara ny zavatra rehetra fa avy eo tonga indray le onja manaraka dia mianjera aminao ohatra ny hoe tonga indray le cycle mitondra loza androandro alasaina bavy tapahatsika reo cycle reo tapahatsika amin'ny anaran'i Jesosy ireo manomboka androany ny akabeazantsika ve fa nahita sy nafantatra zavatra ohatrao mino aho fa ohatra hoe dadany dadabeany tratra n'ity zavatra ity na aretiny ohatra na fotana toetra ratsy hoe zany dadany dadabeany zany ny aina zavatra ohatrao na tratrana aretina zavatra ohatrao dia ny dadabeany koa tratra dia ny dadany koa tratra dia le zavatra mahatratra andrareo mahazo andrareo mitovy tsisy valaka mihitsy asakany ny tany an'izay mahita an'izany any amin'ny fianakaviana sy ny sisany tamin'ny andron'ny Abrahama dia nisy mosary tamin'ny andron'ny Isaka koa dia nisy mosary teo amin'ny tantaran'ny Israely izay taranaky Abrahama dia nisy mosary ny mosary dia tranga ny verimberina teo amin'ny tantaran'ny Israely nisy fotoany Abrahama nandainga tadinao ve izay tantara zay
dia iny koa isaka vanandainga koa. Ary zao ny mahavariana be, antony mitovy no nahatonga ny zareo nandainga. Vadinao ve vehivavy io? Tsia, anabaviko io. Zay ny teneny Abrahama, zay koa ny teneny Isaka. Misy karazana fianakaviana tsy mety tafakatra ambonin'ny CEPE mihitsy ny diplôman'ny zareo. Miplafonne eo amin'ny CEPE daholo zany ny taranaka rehetra. Misy blocage ao zany. Misy zavatra ao zany mamatotra n'ilay fianakaviana. Za zany androany te ilaza amintsika hoe amin'ny anaran'i Jesosy, za tena tsy mino mihitsy hoe raha tena ao amin'i Jesosy marina ako, dia mbola hoe amatotra ve ny fatotra zay mamatotra ny fianakaviako. Raha tena ao amin'i Jesosy marina ako. Tsy mino satria ozy izy ny Romanina 9:5. Romanina 9:5 fa raha nampiraisina tamin'ny Jesosy io, tamin'ny endriky ny fahafatesany isika, dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganany. 9:9 ary raha niara-maty tamin'i Kristy isika, dia mino fa hiara-belona aminy ikoa isika. Amen. Ka ozy hoe tsy mino aza hoe mbola ho voafatotra ako hoe amin'ilay fatotra zay namatorany devola ny fianakaviako. Tsia, raha tena an Jesosy marina. Hitanao hoe Lazarosy natsangany Jesosy tamin'ny maty, sarina olona ohatrany hoe voafatotry ny aizina sy ny aloky ny fahafatesana. Zay ny sary omentsika n'izany hoe Lazarosy zany. Ozy izy Jesosy tamin'ny olona, vao izy dia avelao izy andeha. Jereo fa nitsangana tamin'ny maty Lazarosy a, fa nanitsangana tamin'ny maty ary izy dia zao mbola voafatopatotra izy. Possible zany misy olona hoe niarana tsangana tamin'i Jesosy fa mbola voafatotra. Noho izany tokony vahana ny fatotra mba hahafahan'ilay olona mandeha. Raha mbola mifatotra ohatran'ny Lazarosy ianao dia tsisy nininona afaka ataon'Andriamanitra aminao. Tsisy nininona azonao atao, ho tapidalaka le foana ianao nininona ataonao na izalaiza lehanao. Raha mbola mifatotra ohatran'ny Lazarosy ianao, ozy izy ny Baiboly hoe fitsanganana mitovy endrika amin'ny fitsanganan'i Kristy. Zay ny nananganana antsika. Ny mahasamy hafa ny Lazarosy Jesosy ry havana dia zao, rehefa nitsangana tamin'ny maty Lazarosy dia mbola voafatotra izy nivoaka avy tao am-pasana. Fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy dia ozy izy ny Baiboliko hoe, tsy haiko ny Baibolinao, ozy izy ny Baiboliko hoe ny lamba namatorana azy dia nijanona tao am-pasana. Tsy mitovy. Raha sanabavy satria nampiraisina, nampitoviana tamin'ny endriky ny fahafatesany Jesosy tsika. Noho izany ny fahamatorany fahafatesana rehetra, ny fatotry ny fahafatesana rehetra dia tsy misy naraiza manaraka atsika fa efa najanona tany am-pasana daholo zany. Tsy misy fanamelohana afaka anamelohana anao intsony, satria efa vitany Jesosy teo amin'ny azo fijaliana ny asa mahagaga rehetra, ary no hamariny Jesosy zany tamin'ny tsanganany tamin'ny maty. Lazarosy marina hoe nitsangana tamin'ny maty izy, nahazo fiainam-baovao izy. Fa nanahazo fiainam-baovao ary izy mbola voafatotra izy. Maninona ianao no mbola miaina amin'io zavatra hafahafa io foana? Maninona ny fiainanao tsy mety afaka mihitsy raha lasaina-bavy? Satria izay le sikla. Raha tsy tapaka io sikla io dia tsy afaka hiaina ao anaty fanafahana ianao, tsy afaka hiaina ao anatina délivrance mihitsy ianao. Noho izany anjaranao amin'izay zao no mitsangana mamarana ny tantara ratsy ny fianakavianao io. Anjaranao no mitsangana dia miteny ianao hoe tapahako eto amiko ty sikla ity, faranako eto amiko
tia tantara ratsy ity taontsika hiteny amin'izao fotoana izao tapahako eto amiko io sikla io faranako eto amiko io tantara ratsy io amin'ny anarany Jesosy amen. Misy lehilahy na vehivavy matetika miaraka amin'ny olona izy dia efa mba nanantena be izy hoe ty ngamba no anjarako Jesosy fa mandeha le fotoana tsy mety le fiarahana olana foana isaky ny mihetsika ny aretany ihany ny aretany tena fa tsy zaka tsony dia nisaraka ny farany afaka heritaona na rotaona dia niaraka tamin'ny olo-kafandray izy dia nandeha tenindray fa ny teo aloha ihany no mivera ary mitovy mihitsy le zatra foseho dia nandeha indray nitsapaina indray ny hafa so dia mba mety ty fa ny teo ihany teo nandramana indray ny vazaha so dia any ny lalana vaovao may loza misy olona riavana lany tamin'ny fiarahana tamin'ny karazan'olona ny fiainana fa amin'ity arivo ity amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta tapahany zany sikla zany tapahany zany amen. Tsy tokony miaina ao anatin'izany intsony ianao manana anjara tsara ianao rehefa ao amin'i Jesosy manana anjara tsara ianao rehefa ao amin'i Jesosy na firy taona ianao na firy taona be dia be nefa nahazo ny anjara tsara na firy taona izy na firy taona alleluia. Misy olona mahita asa fa tsy mety maharitra amin'ilay asa ataony mihitsy izy miasa mandritra ny volana vitsivitsy izy anatin'ilay orinasa voaroka izy avy eo dia lasa izy mitady asa hafa indray dia mahita izy ary izy mora mahita asa be mihitsy fa vao mandeha volana vitsivitsy miala indray izy lasa indray izy mahita asa hafa indray voaroka indray ngambany izy efa impolo ny voaroka cycle de malédiction zany zany mahatonga antsika namaky an'ilay tantara tao amin'ny mpanjaka faharoa toko voalohany teo ry havana mpanjaka faharoa toko voalohany ary ny mpanjaka naniraka mpife 10 anankiray mba amin'ny 10 feny ankany amin'ny Eli fa rehefa tonga teo amin'ny Eli ireo dia nisy afo nilatsaka avy tany an-danitra dia nandevona azy mba amin'ny 10 feny maty zany le sefo anankiray miaraka amin'ilay 10 niaraka taminy naniraka fandroa indray ny mpanjaka iraha indray manaraka fa ilay zavatra nitranga teo aloha ihany tsisy valaka no nitranga tamin'ilay faharoa nahazo an'ilay sefo anankiray faharoa miaraka amin'ilay olona 10 niaraka taminy mitovy mihitsy andreo te resaka amin'ny ray aman-dreny rehetra zay tonga eto te resaka koa ao antsika mpitarika ao antsika leader rehetra zay manatrika eto androany ny décision n'olona anankiray tompoko dia mety hisy fehitraikany amin'ny olona 10 zany ny décision n'olona anankiray ny safidin'olona anankiray dia mety hisy fiantraikany amin'ny olona 10 naniraka mpife anankiray sy olona 10 feheziny ny mpanjaka reo olona 10 reo le 10 nresahako tsy reo olona reo no niresaka tamin'ny Eli fa le mpife andry zareo le olona anankiray no niresaka tamin'ny Eli le leader andry zareo zany le mpitarika andry zareo no niresaka tamin'ny Eli fa rehefa nilatsaka ny afo dia may le niresaka fa may niaraka taminy koa le tsy niresaka noho izany mila mitandriny tsika mpitarika mila mitandriny tsika ray aman-dreny amin'ny safidy ataontsika mila mitandrina ny mpitarika mila mitandrina ny ray aman-dreny amin'ny décision raisitsika amen na
ny safidy ataotsika tompoko dia misy fetraikany amin'ny taranakitsika mifandimby. Mety tsy mahazaka mahita vehivavy tsara bika ve ianao? Tsy zakako ty pastera. Maty mama. Dia lasa ianao manaraka an'iny. Dia adalainao ilay olona. Ny zanakao dia tsy nanao ny adalanao. Ny zanakao dia tsy nanaraka ny zavatra nataonao. Fa izao efa nisintona ozona tamin'ny alalan'ny fijangajangana ianao. Dia io ozona io ho baben'ireo zanakao ireo sy ny taranakao izay tsy manan-tsiny. Izany ny zavatra mitranga ry havana. Ohatrao ny fototra ara-baiboly, ny lehilahy, ho antsika lehilahy manokana, ny lehilahy no loharanony atao hoe vo na ny semence. Ny vehivavy tsy manana vo, ny vehivavy tsy manana semence, fa ny lehilahy no mitondra an'izany. Isika lehilahy dia mitondra 4 génération. Tsika dia mitondra taranaka 4 mifandimby aty amintsika ao anatin'ilay vo izay entitsika. Ka ninona ataotsika lehilahy dia transféré io makany amin'ny taranakitsika amin'ny alalan'ny firaisana, amin'ny alalan'ny tsirinaina zany efa aty amintsika lehilahy, transféré makany io. Ny zavatra ataotsika any amin'ny miafina dia tsy miafina. Azonao ve zany? Ny zavatra ataotsika any amin'ny miafina dia tsy miafina satria manaranaka ny zavatra ataotsika. Raha ohatra hoe ny zavatra ataon'ny lehilahy any amin'ny miafina ohatra miaraka amin'ny vehivavy hafa izy dia tsy secret zany ange. Tsy zava-miafina zany satria mety impacta n'ilay fanany fijangajangana tamin'ilay génération tany alohan'ilay izy. Zay le izy. Zany misy lehilahy nge manontany tena indraindray fa maninona ry any maherisetra, maninona ry any violon be amin'ny vehivavy, maninona ry any mikasitanana vehivavy. Raha mbola misy lehilahy ito mikasitanana ny vadiny dia aminalo mbola tsy pino ianao. Maninona ry any tia alcool, tia misotro toaka, maninona masika be, maninona tsy mahay maneho fitiavana mihitsy, maninona ny voasarika amin'ny homosexualité, misy an'izany. Dia zao no teneko anao manaova enquête momba ny dadabe ny dadanao. Ianao zany ny 4e génération amin'io. Manaova enquête kely aloha. Ozy izy ny Exodus 4:7 hoe Andriamanitra mamaly ny eloko ny ray amin'ny zanaka sy ny zafy hatramin'ny zafy afy sy ny zafin-dohalika. 4 génération zany. Ny fahotan'ny ray hoy ny baiboly fa tsy ny fahotan'ny reny. Ny zavatra miafina ataon'ny ray mpianakaviana dia tsy miafina ozy aminareo. Misy ray dia ny zanaka izy mianaka izy sy le zanaka lahy, ny zanany lahy mitovy tsisy avy, tsambojanaham-botenjana be mihitsy. Tovy toetra tena misy an'izany azona ozona le izy, sikla le izy. Mety mieritreritra hoe tsisy mahafantatra rangaha zany fa tena miteny aminao tsy maintsy tsisy takona zay jiazo zany amin'ny fotoana rehefa manafika atsika ny fahotana dia tokony mieritreritra ny zanako ahako. Rehefa manafika anao ny fakampanana ny fahotana dia mila mieritreritra zany ny zanako, dia mila mieritreritra ny zafikeloko, dia mila mieritreritra koa hatramin'ny zafin-dohaliko. Satria misy fetraika any an-trano io zavatra io raha tsy mitandrina. Soa ihany fa Andriamanitra dia mpamindra fo. Soa ihany fa mpanafaka Jesosy. Tsy ianao rery no hamindrana fo. Hamindra fo aminao izy fa hamindra fo amin'ny taranako koa izy. Ary hamindra fo amin'ny taranakitsika rehetra Andriamanitra androany. Amen. Asiviteka mafy be aloha an'Andriamanitra. Alleluia. Satria teraka tao amin'ny Adamo tsika noho izany mitondra ozona daholo tsika.
teraka atao amin'ny adama fa zao hoe ny vaova mafaly a dia misy olona anankiray izay efa nakany izay ozony izay mba ahafahantsika mandray ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahian'Andriamanitra. Ozy izy Paoly ao amin'ny Korintianina voalohany toko 5:20. Korintianina voalohany 5:20 fa 2:20. Fa tahaka ny hafatesan'ny olona rehetra ao amin'ny adama no haveloman'ny olona rehetra kosa ao amin'ny Kristy. Amen. Amaraparana ny hafatraka dia hivavaka tsika. Naniraka mpifedimam-polo anankiray mba amin'ny 10 feny nankany amin'ny Eliny mpanjaka. Dia niteny izy ireo ka nanao tamin'ny hoe lehilahin'Andriamanitra midina faingana ianao fa atsony mpanjaka ianao. Tozy izy Eli, za tsy hidina fa ny afo no hidina. Za tsy hidina fa ny afo no hidina. Andevona anao sy ny 10 miaraka aminao. Tonga ny mpife, le mpife fahatelo. Teto le tena nafinaritra be. Tena hoe akaikinao hoe le mpife fahatelo ty hoe nafinaritra indrindra hoe. Zay ny nampatonga antsika ny fampahery tamin'ny voalohany hoe tsy voatery ho faty ianao. Teneniny akaikinao hoe tsy voatery ho faty ianao. Tonga le mpife fahatelo. Teto tena nafinaritra be teto. Mpanjaka faharoa voalohany 7:10 le izy dia niakatra tany amin'ny Eli ilay mpife 10. Le fahatelo io ary nandohalika teo anatrehany Eli ka nifona taminy nanao hoe masina ianao ry lehilahin'Andriamanitra aoka ho zavatsoa io masinao ny aiko sy ny ainy reto mpanomponao 10 ireto. Nandatsaka avy Elisa tsy nandatsaka teo. Ohatrany hoe miteny an'izao le mpife 10 io tamin'ny Eli hoe raha sitraka ao ry lehilahin'Andriamanitra. Efa niverimberina lay tranga teo aloha. Efa ny sikla hitako teo aloha. Ny fandimbiny anjera teo ny onja. Fa Eli raha sitraka ao dia tapao le sikla. Ohatrany hoe miteny an'izany tamin'ny Eli izy. Raha sitraka ao dia tapao le sikla. Mbola mety hita teo nge le lavenona an'le olona 200 10 dia manana sefra avy reo 200 zany ny olona lavenona teo. Mbola mety hita teo. Fa ozy izy ty mpife anankiray ty hoe raha sitraka ao tapao le sikla. Androany hariva dia izy sikla ho tapatapaka eto. Ho tapatapaka eto ny sikla eo amin'ny fiainanao. Ho tapatapaka eto ny sikla eo amin'ny ankonanao. Ho tapatapaka eto ny sikla eo amin'ny fianakavianao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsika rehetra zao raha lasanabavy, tsika ilay génération hitsangana. Ary manomboka eo amintsika dia tapaka daholo ny sikla rehetra. Ary zay taranakitsika amin'izao, ny zanakao io, zay taranakitsika amin'izao sy izay mbola ho avy dia efa afaka daholo. Manaova mainina mafy an Jesosy. Zao ny toe-pon'ny olona mpanapaka sikla. Ino tsara zao ny toe-pon'ny olona mpanapaka sikla ary tokony ho lasa toe-ponao manomboka androany. Dia niakatra tany amin'ny le mpife 10 le fahatelo ary nandohalika teo anatrehany Eli. Nanina izy? Ny toe-pon'ny olona mpanapaka sikla dia ny fanetretena. Ninona? Ny toe-pon'ny olona mpanapaka sikla na malédiction dia ny fanetretena. Zao ny lesona lazaina bavy, aza mitondra fiainana ao anaty fireharehana mihitsy. Aza mitondra fiainana ao anaty avonavina. Ozy izy ny mpitoroteny toko 7:120. Ary hitako aty ambany masoandro indray fa tsy hoan'ny ainga tongotra ny fioarany. Tsy hoan'ny mahery ny ady. Dikan'izany ny ainga tongotra mety mety sy dépassé azy zany. Tsy hoan'ny mahery ny ady, mahery mety ho resy zany. Tsy hoan'ny endry ny haniny. Tsy hoan'ny mazava saina ny areny. Tsy hoan'ny manampahalalana ny fity, fa ny fotoana sy ny sampony
dia samy mahazo azy rehetra. Ny lesona dia tsotra, saromy ao anaty fanetretena foana ny fiainanao. Zay manetretena no aninona? Saromy ao anaty fanetretena foana ny fiainanao, tsy mavita manafaka anao zany ny herinao sy ny fahaizanao. Saromy ao anaty fanetretena foana ny fiainana. Nisy fotoana nge io mpaminany Eli io e. Eli zany nge grand zany e. Raha samy mpaminany grand io. Nisy fotoana izy niteny an'izao ampanjaka voalohany toko 9:10. Jehovah tsy tsara noho ny razako aho izy izy. Tadinareo izy niteny an'izay? Tsy tsara noho ny razako aho izy izy. Ny dikan'izany dia zao, izay mety nahazo an'ireo dia mety hahazo aho koa. Noho izany aza mirehare, aza miavinavina, fa aforeto ny loalikeo dia mandolia dia lazao hoe raha ohatra ianao mipetraka amin'ny toeran'le fahatelo ozy izy aho hoe aza miavinavina fa aforeto ny loalikao dia mandolia dia lazao hoe ny génération voalohany efa levon'ny afo, ny génération faharoa koa efa levon'ny afo. Fantatro fa zalay 3e génération ary afaka ho levon'ny afo mihitsy fa androany aho koa dia manatona an'Andriamanitra amin'ny fanetretena dia ilaza hoe tompo tapao io sikle io tsy avoa intsony. Dia ho tapahan'Andriamanitra io androany. Jereo ny tantara izay nitranga teo aloha tamin'ny tantaran'ny fianakavianao, mila mahafantatra an'izany tsika. Raha mahafantatra ny tantara ianao dia tsy hanao ny nataon'ireo olona le taranaka tany aloha ireo ianao. Raha fantatra hoe misy zava-doza nataony tsy hanao an'izany ianao. Amen. Zay mahafantatra ny tantara ihany no afaka manova tantara. Zay mahafantatra ny tantara no afaka manova tantara. Tompo tapahako ny sikla androany ary taranaka vaovao indray no manomboka amin'ny alalako manomboka androany. Amen. Andao veritsika. Mafy tompo tapahako ny sikla androany ary taranaka vaovao indray no manomboka amin'ny alalako. Amen. Nafinaritra tamin'ity lehilahy fahatelo ity, leader fahatelo io. Ozy izy hoe aoka ozy izy ho zavatsoa io masonao ny aiko sy ny ainy reto mpanomponao 50 reto. Tanareo manaiky ny responsabilité-ny mihitsy le leader. Tsy tia teny izy. Tsy hoe za rery vonjena. Azonareo le izy? Tsy tia teny izy satria fantany fa misy fiainan'olona maro miankina aminy. Miankina amin'ny décision, miankina amin'ny zavatra ataony. Teny indray ny akaikinao sady hitsangantsika hoe tsy voatery ho faty ianao hoe. Teneny ny aoriana tsy voatery ho faty ianao. Teneny amin'ny fahefana hoe tsy voatery ho faty ianao. Teneny izy hoe tapao ny sikla. Amen. Jesosy no mpanapaka sikla. Amen. Andaontsika hiteka ho an'i Jesosy. Jesosy no efa nanapaka ny sikla rehetra ary nanome antsika ny fiainana mandrakizay. Averiko nay mandeha, Jesosy no efa nanapaka ny sikla rehetra ary havana ary nanome antsika ny fiainana mandrakizay. Ianao koa manomboka androany dia tian'Andriamanitra ianao mpanapaka sikla. Ndaontsika hivavaka amin'izao fotoana izao. Ndaontsika nandra-tanana dia hivavaka. Tonga dia miteny amin'ny fahefana ianao. Tsy voatery ho faty ohatran'izay efa maty teo aloha hoe. Teneno, averimbereno zany. Teneno hoe tsy voatery hiaina ohatran'ny zavatra niainan'ireo taranaka tany aloha. Averimbereno, tsy voatery hiaina ohatran'ny zavatra niainan'ireo taranaka teo aloha. Tsy voatery ho faty ohatran'izay nahafaty an'ireo taranaka teo aloha. Mila miteny amin'ny fahefantsika. Misy fotoantsika nangataka. Misy fotoantsika mangataka foana. Fa misy fotoana amin'izay tsika mibaiko amin'izay tsika. Nisy fotoana Eli nangataka afo avy tany an-danitra dia nilatsaka ny afo. Fa tamin'ity fotoana ity dia niobaikoly ny afo dia nilatsaka. Raha hibaiko koa ianao androany dia hilatsaka ny afo ny fanamasina. Anapatapaka ny sikla rehetra eo amin'ny fiainanao.
teneno avereny tsy voatery ho faty ohatran'izay efa maty teo aloha, tsy voatery iaina ny zavatra ny aina ny taranaka teo aloha. Teneno hoe tapahako ny sikla androany, tapahako ny sikla androany, tapahako ny sikla ny fantrana. Avereno zany, avereno, tapao ny sikla ny fantrana, tapahako ny sikla ny fantrana, tapako ny sikla ny fahotana, tapao zany, tapao ny uzo ny fahotana, tapahako ny uzo ny fahotana, tapahako ny uzo ny fahotana, tapahana amin'ny anaran'i Jesosy ny uzo ny fantrana, tapahana ny uzo ny lainga. Teneno, tapahana ny uzo ny lainga, tapahako, 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 tapahako ny uzo ny lainga. Lazao tapahako ny uzo ny fijangajangana, tapahako ny sikla ny fijangajangana, tapahana amin'ny anaran'i Jesosy zany, amin'ny anaran'i Jesosy tapahana ny uzo ny fijangajangana. Raiso ny fahefana, baikoy, baikoy, tapao ny sikla ny aretina, tapahako ny sikla ny aretina, tapahako ny sikla ny aretina. Inona kay ny aretina nanaranaka tamin'ny fianakavianao? Inona le izy? Teneno, tapahako manomboka zao zany, tapahako ny sikla na aretina, tapahana amin'ny anaran'i Jesosy, tapahana amin'ny anaran'i Jesosy ny fatotra rehetra vahana, ny fatotra rehetra vahana amin'ny anaran'i Jesosy. Tapatapahana ny sikla ny aretina rehetra tonga eto amin'ny anaran'i Jesosy. Teneno tapahana ny sikla eo amin'ny fiainako rehetra, ny zavatra ratsy eo amin'ny fiainako dia tapahako zany amin'ny anaran'i Jesosy. Tapao amin'ny anaran'i Jesosy zany. Baikoy, baikoy, baikoy. Rehefa ny baikoy ny aliny afo dia nilatsaka, rehefa baikoinao koa ny afo androany dia ilatsaka, ilatsaka ny afo ny fanamasina andoro ny ozona rehetra, andoro ny sikla rehetra eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Teneno misy fiainan'olona maro miankina amiko, teneno misy fiainan'olona maro miankina amiko e, misy fiainan'olona maro miankina amiko. Noho zany tapahako ny ozona rehetra amin'ny fiainako, tapahako amin'ny anaran'i Jesosy ny ozona rehetra eo amin'ny fiainanao, tapahako amin'ny anaran'i Jesosy ny ozona rehetra amin'ny fiainanao. Tapaka ny ozona amin'ny fiainanao, tapaka ny ozona amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Teneno hoe tapahako ny ozona amin'ny fiainako, tapahako ny ozona amin'ny fiainako, tapahako ny ozona amin'ny angonako, tapahako ny ozona amin'ny fianakaviako amin'ny anaran'i Jesosy. Tapahako ny ozona amin'ny asako. Teneno, tapahako ny ozona amin'ny asako. Ho an'ny mpianatra rehetra tonga eto, lazao tapahako ny ozona amin'ny fianarako, tapahako amin'ny anaran'i Jesosy ny ozona rehetra amin'ny fianarako, tapahako ny ozona ao anatin'ny tokantranonao. Teneno, tapahako ny ozona amin'ny tokantranoko amin'ny anaran'i Jesosy, tapahako ny ozona amin'ny tokantrano, tapatapahana ny ozona zay tonga eto amin'ity toeran'ity androany amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Apetrao eo amin'ny fikonoa ny tananao amin'izao fotoana izao, apetrao amin'ny fikonoa ny tananao amin'ny anaran'i Jesosy. Zay rehetra mitondra ozona tonga eto androany dia ambarako amin'ny anaran'i Jesosy fa tapatapaka zany manomboka amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta, amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Tapatapaka ny ozona rehetra tonga eto, tapatapaka ny ozona rehetra tonga eto, ny ozona rehetina tapaka. Ianao ny voalohany tsy tratran'izany intsony, tsy tratran'izany intsony ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny ozona amin'ny asa tapaka, tsy tratran'izany intsony ianao. Miova io manomboka eo aminao satria ianao olona ao amin'i Jesosy, satria ianao olona niarana tsangana tamin'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy tapahana
niozona ao anatin'ny tokantranonao tapatapahana amin'ny anarany Jesosy niozona ao amin'ny tokantranonao amin'ny anarany Jesosy ravahanay zany ravahana arodanay zany manda niozona zany arodana sy manana fahefana eo amin'ny fiainan'ny olona rehetra zay tonga eto amin'ny anarany Jesosy. Alleluia. Tatsika ivavaka teny hoe Tompo mandoalika aminao ny foko, mandoalika aminao ny foko. Inona nataon'ilay fefatelo? Nandoalika izy, nanetry tena teo anaty an'Andriamanitra izy. Te hitarika anao hoe manetry tena. Averiko farany le lesona aza manorina fiainana amin'ny frériana, aza manorina fiainana amin'ny avinavana, fa saroa mifanetretena isan'andro ny fiainanao. Raha mijery anao Andriamanitra amin'izao fotoana izao dia mahita fo manetretena ve izy amin'izao fotoana izao. Zany ny toe-pon'ny olona mpanapaka asika. Rehefa tonga any an-trano ianao, manana aloha ianao an'izay toe-po izay, dia mivavah ho an'ny mivavah ho an'ny ankonanao. Raiso ny fahefana ho an'ny tokantranonao sy ny ankonanao rehefa tonga any an-trano ianao. Amen. Tsarovy fa tsy Eli rery no asain'Andriamanitra manao an'izany. Elia nobaikony ny afo dia nilatsaka. Hoy izy taminao hoe zany toe-po zany tokony toe-pontsika koa manomboka androany. Misy zavatra tsy Jesosy tsony ianao azy fa enao mihitsy, satria efa nomenanao ny fahefana rehetra, anitsaka ny maingoka sy mena rana, ary andesy ny heretra nanany fahavalo, ary tsisy ampaninona anao akory zany rehetra zany. Anao ny fahefana hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany, fa tsy an'ny fahavalo. Amen. Noho izany raiso ny fahefana manomboka androany. Teneno hoe Jesosy eo raisiko ny fahefana manomboka androany. Raisiko ny fahefana manomboka androany. Raisiko ny fahefana manomboka androany. Alleluia. Andatsika hisaotra ny Tompo amin'izao fotoana izao. Andatsika rehetra ankasitraka an' Jesosy amin'ny finoana mihitsy ny amin'ny finoana misaotra Tompo fa androany dia tapaka ilay sikina, tapaka ilay ozona teo amin'ny fiainako. Mino an'izany ve ianao? Na zaho tapaka ny ozona, misaotra Jesosy fa notapahanao ny ozona teo amin'ny fiainako tamin'ity fotoana androany ty. Afaka mino an'izany ianao zay mino dia ahita ny voninahitr'Andriamanitra izy. Misaotra Jesosy, ndatsika ankasitraka an'Andriamanitra. Asalato ny tananao dia mankasitrahana Andriamanitra. Asandrato ny tananao dia mankasitrahana Jesosy. Misaorana Jesosy amin'ny finoana mihitsy sady mino ianao fa efa nisy asan'Andriamanitra nataony tamin'ny fiainanao androany. Misaorana Jesosy. Alleluia. 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 Anao mandrakizay ny dera Andriamanitra anao ny voninahitra. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy. Afaka mahazo toerana ny olona afaka rehetra sady mbola hiteka amin'ny mafo an'Andriamanitra izy. Ndatsika mbola hiteka amin'ny mafo an'ny Tompo. Alleluia. Teka ho an'ny tomposika. Saotra ny Pasteur Mahandry RAHERIVAHATR'AINA nampiasain'ny tompondray izy androany any fianaratsoa. Mino aho fa izy zavatra lehibe eto n'Andriamanitra ity fianaratsoa. Raha tena iaina antsika dia miainga eo aminao ny voalohany dia ho gaga ny olona efa taizinareo hiasa ny tompo androany sy amin'ny fiainanao rehetra. Raha misy orinasa tahadorava any avy aminao izy hitsangana ny orinasa manomboka amin'ity andro an'io ity. Raha pisitsika mbola mito izay fanafahana eto izay raha pitso isy tolakandro mpiankofana fidianan'Andriamanitra. Mbola izara be dia be koa mbola ravaravan'Andriamanitra fa manasa anao tonga ianao. Tokony hazakazaka mihitsy fa izay tonga aloha mahazo seza. Eto ary mety hoe sorona.
dodolo ny namana tapaka fa mbola afaka mitozay ary mino fa tsy tsika rery zay nahita tamin'ny Facebook nahita nahenty tamin'ny web radio misy afaka be dehibe ko andry ary ianao zay any ampiasain'ny tompongeza be koa anao amin'izao fotoana zao aneo ny tompo ny voninahiny ianao ny fitaterana zany dia misy ndray mitodika mena atsimo ndray mitodika mena avarana dia arakarak'izay zany le direction antsika dia zay no idirantsika ao mandoa sarany tsy miovatra ny fandehanantsika bus isan'andro ihany zany ao anatin'izao fatelopolo taona zao dia misy ny atao hoe marika tserovantsika sy mba afantarantsika fa nandalo telopolo taontsika dia misy ny t-shirt zay amidy moa zany sady anoana ny asan'Andriamanitra dia leto couleur telo eto zany couleur vitsivitsy ihany izy atao mihina fa olanzy mbola mitady zao dia mahazo rehefa avy eo na ny rapitso mila miomana ianao fa couleur fotsy mainty ary gris zany mbola azonao neo zany mainty aloha fa afaka manao commande n'izay ianao dia afaka herinandro tonga commande zany tonga dia mandoa vola miaraka amin'ny abenareo nanotainy tsirairay avy dia afaka herinandro tonga daholo zay mandrisy ty taona ty antsika dia mankalaza ny fahatelopolo taona zay mifarana amin'ny 1 Desambra 2024 ka mirarina rehefa any amin'ny farany taona zay tsika anao t-shirt dodolo tsika sy fianakaviantsika le nandray fandresena manomboka androany amen tsy afinaritra ve mahita an'izany fa manao t-shirt tamin'ny 30 ans daholo tsika rehetra ngamba tena mahafinaritra be mijery atsika fa afaka mividy zany ianao mandritra nyty fahatelopolo taona itya izany manarakarak'izay dia tsy hainy tsy saotra ny mpanompon'Andriamanitra rivo mivady mba miangavy kely any rivo mivady zay hitantsika eto mba mitsangana kely izy mivady reto mivadiny atsy ino mivadiny ao izy io mivadiny io reo dia izy mivady reo dia nisy nivokatra ara-panahiny radio tena ara-panahiny radio tao anatin'ny sindriny radio tao anatin'ny telopolo taona ary isorina tompo fa mino fa mbola isandratra ambony be izy reo sy ny fianakaviany fa hitakitaka ihany ny etomboany fa izy zao ny antoka ny sono complet eto nataony gratuit zany nanomboka tamin'ny 24 zany dia androany dia ndrapitsondray zany hafa no iaraka amintsika eto fa dia isorina be dehibe nareo mivady araky ny tsodrano teo dia mbola izavatra ngeza dia ngeza ataon'ny tompo anareo sy mitaraanakareo ary mbola be dehibe ny raha antsika amin'ity taona ity fa tsy mijanona eto mbola be dehibe nietsika ao ataontsika raha sitrapon'Andriamanitra nga mbola sy tonga Jesosy ny amin'izay zao dia miangavy kely ny izy mivady Pasteur Mahandry sy Pasteur Bako fa alohan'ny akarany eto aloha dia tsy haiko tsy hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fitantanan'Andriamanitra mandroso tompoko tsara ihany aperaka amintsika fa nisy tantara zay vao tonga eto amin'izao Pietra zao inona ny tantara henonareo nisy tantara sa tsy isy taiza ny saika anaovana azy ny vay nanaovana n'ity zavatra ity dia nisy fandaminana tapoka fa tsy mora ny atrika an'izany tena tsy mora rapitso ny zavatra tao ariva ianao mahafantatra hoe misy fandaminana zay tsy azo oarana dia misaotra ny tompo kay moa eto ny tena tiany tompo anaovana azy amin'ity dia tena tsara le sa tsy tsara hitehaka ho an'ny tompontsika ny amin'ny fahatsaran'Andriamanitra isorina ny tompo koa fa nampiasain'Andriamanitra tao amin'ny fiangonana fanasitranana nanaovana ny andro voalohany hitehaka mafytsika ho an'Andriamanitra ny amin'izy mivady Pasteur Andrina mivady zay nanaiky mivony varavarana nanatanterahantsika an'izany zay mahafinaritra ary isorantsika ny tompo ny mpiara-miasa rehetrarehetra nafinaritra dia zao hoe tsy mba nisy mibaikona ireo décoration rehetrarehetra reo zay taonatao andray anjara ataovy zay bitsiky mifanahy anatinareo tsika rehetra zao zany raha ny tena marina dia mifanahy masina mibaiko atsika tonga eto na ny mpitendry sono na ny zava ninninina ka mba tsy voatanisako tsony anahinareo zay tonga eto hitehaka mafytsika ho an'ny tompo ny amin'izay
amarina ny fotoantsika ny androany a fa hiasany mitoromasonareo any fiainareo any zahatra teo dia manofisy am'izay fa hizahatra ngezabe isy eo manomboka androany a zay azotsika teto Pasteur Mahandry mivady tena sadaikitra be a satria za manokana tena natsapa hoe ny fotoana génératsika teto tena tiako tenenina anareo dia zao a tao anatin'ny 30 taona ny zavatra mahafinaritra indrindra ny anahy nisy taona mahamiantso mpanakantsika fa tena raha resaka arabola perta tsisy vola fa isaky manao fotoam-bavaka dia ny zavatra tena nahafinaritra tao anatin'ny 30 taona dia zao hoe asivo appel foana antso a isaky manao fa raha olona anankiray mandrainy Jesosy eo a tsy voavidy zao tontolo zao amina miliara zany ary mbola mito zany raha mbola sy tonga Jesosy a zay ny asan'ny radio zay misaotra ny tompo a fa nanaiky izy mivady a nanaiky ny ekipany Fianantananarivo a araky namalako taminareo teo tena nahafoy zahatra be dehibe izy tsy voandroany hatramizay ary aminareo mahita misy fanavaozana be eo amin'ny radio raha mienonareo sa tsy misy na ny torotena ny fampianarana zay miainga avao amin'ny zanaka tao hoe zanaka misy satria tena zanaka aloha tena zanaka hitanay na tambola nampiaraka n'izy roa reto tao amin'ny fikambanana hitanay na kely andretako izy reto pakaty isaky ny tao isaky ny anniversaire ny radio a fa zao izy ndray zao ndray aman-dreninay izy ndray aman-dreninay ara-panahy tehaka mafitsika ary za te hiteny aminareo a ny olona mora mandroso ara-panahy dia olona mora manaiky zay bitsika meny tompo azy fa tsy mijery taonan'olona raha vao mijery taona anao tsy lasa lavitra araky ny lamara teo hoe mila manitry tena tsika fa tena sapova zay tena manaiky ny fampianarana sy ny fitaizana taony ary miarany tezaina atao amin'ny zibitemo zay ary tena ao le fototra zay nisy a dia tena tsarainy tompo amin'ny alalan'izy mivady sy ny ankonany sy ny ekipana Tananarivo raha izay ny tiako bangona dia zao hoe tsy voaviditsika mandrak'izay ny zavatra efa nomen'Andriamanitra ara-panahy atsika hatramin'izay za voavidy za aloha tsy mavidy tsy voavidiko ary tsy voavaly mandrak'izay dia androantsika naneo fitiavana ny tena ngezabe angatana amintsika dia zao a aza tapahana tsony mivavaka ho an'izao ekipa zao miaraka amin'ny Pasteur Mahandry sy zokobako tsy tapahana intsony a satria ny tandrina dia zao ifampitatana ho any an-danitsika tsy soraraka na dia ray azy zay ngezabe voalohany angatahana amintsika zay a dia fampivavaka miaraka amintsika faharoa raha ny zavatra zay nometsika atao dia tena mino fa tamin'ny fotsika manontolo tamin'ny fanahintsika tamin'ny heritsika rehetra dia mba misy kely zay mba voahankona tompoko tena kely a anatateraka ny tenin'Andriamanitra io nareo zay nampianarina dia mahafoisa zava-tsoany zay mampianatra avy amin'ny fiangonana iray manontolo a na ny eto na ny tsy eto na ny lavitra na ny akaiky zay no lava zay no foyaka dia makasitraka makatelina ny ekipan'ny fianaratsoa rehetra ny ekipan'ny web radio rehetra na ny anivilana na hitatena misaotra indrindra tompoko Alléluia. Alléluia ho an'i Jesosy mandrakizay ny voninahitra. Amen. Misaotra tonton Claude raha aman-dreninay izy mivady a. Raha aman-dreninay foana ary isaky miao zay na Tananarivo dia miteny amin'izy mivady an'izany foana na ako. Na zay mivady ary hoe nareo a dia raha aman-dreninay foana nareo. Mety hoe zay no mitondra ny fiangonana fa ny ray aman-dreny dia ray aman-dreny foana. Pasteur Andrina mivady a tahaka ny ray aman-dreny koa aminay ary ny ray aman-dreny dia ray aman-dreny foana na izahay ary no mitarika dia atsainay foana reo satria ray aman-dreny reo saotra tonton ho an'i Jesosy ny voninahitra saotra antsika rehetra tompoko a tamin'ny fanomezana zay vokatry ny fonareo a ny tompony amaly fitianareo rehetra misaotra tompoko a makasitraka zay tokony nataonay natao ary ny zavatra rehetra ataonay aty fianaratsoa fiaraha-mifaly amin'ny 17 taona ny radio jiro fanasina dia ataonay ho voninahitr'Andriamanitra ataonay tahaka ny ho an'ny tompo a mba miara-manao fety tsika
mba miara mifalitsika eto amin'ny fanatrehan'andriamanitra amen dia ho an'i jesosy mandrakizay ny voninahitra sotra tompoko amen amarana ny fotoantsika ary tatsika rehetra hitsangana tompoko hitsangana tsika mavarinana anankiray taloha taty fiaranan-tsoa rehefa tonga ny amin'ny fito mahery eo dia lasa daholo ny olona fa maninona reny tsy mbola lasatra am'izay amen ty hira anankiray maranantsika azy ty koa dia hira-pandeha amin'ny radio any amen tsy miala amin'i jesosy tsika teneno akaikinao i jesosy ihany jesosy hatrany amen satsy amen amen na dia maro azy ireo fitsapana na dia misy azy ireo fisetrana tsy manino na fany amparany any izany rehetra izany ho fifaliana ihany na dia misy fahoriana na mandalo ady sy fijaliana tsy manino na fizany rehetra izany jesosy no miady ho ahatrany tsikary jesosy ihany jesosy hatrany sy ho foana ny fanatenako fa iarahana iay no ireo fitarainako mampahery ahy mba hiatanako jesosy va tolampy heriko jesosy ihany jesosy hatrany sy ho foana ny fanatenako fa iarahana jesosy va tolampy heriko na dehibe azy ireo fahavalo reo mikendry maniry aolavo sy manino na fa eo ny tananao zay mampijoro ahy sy mampandresindray na dia misy azy ireo mpanaratsy reo maneso sy mpandramerabe sy manino na tsy ataoko sakana fizahoanompo anao ny fiainako efana jesosy ihany jesosy hatrany alleluia sy ho foana ny fanatenako fa iarahana iay no ireo fitarainako mampahery ahy mba hiatanako jesosy va tolampy heriko
ireo fitarainako anareo averendra mandeha fa tena tsara be mahafinaritra meno anareo miaino ireo fitarainako amen wow amen amen halleluja jesosy io sambatra zay manana anao sambatra zay mananao ary ny safidinay dia tsy ala aminao mandrakizay raha isontsodran'izay tonona amin'ny anaran'i jesosy ary andriamanitra ny fiadanana ny amasina anareo samo tanteraka ka aoka arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy anantsiny amin'ny fiavian'i jesosy kristy tompontsika amen ny tompony hitantsika rehetra raha pitsinay ny fotoanantsika
Thank you.